Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You're sweet to remember how good you are. We love to sing your name. Alléluia, merabatsika any am-parantany a. Atratra ty androandroany ty indray tsika. Mivavaka tsika angataka ny fanahy masina. Anatrika tsika eto a, ny fanahy masina hitarika tsika amin'izay rehetra tiany ambara amintsika indray amin'ity androandroany ity a. Ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay arahantsika. Fa voalohany indrindra tsika angataka ny fanahy masina hidina amintsika eto a, fanahy masina hitarika tsika. Alleluia. Fanahy masina anokatra ny masom-panahintsika, ny sofim-panahintsika, alalantsika ny marina, ka ny marina no nafaka atsika tsy andeviny ho tatsony. Mivavaka tsika. Fanahy masina midina manatry anay. Fanahy masina midina mitaly anay. Fanahy masina manatry izao fotoana izao. Fanahy masina avy mameno anay. Fanahy masina fenoy ianao izao fotoana izao. Fanahy masina foany izay rehetra tsy avy aminao. Les cieux Foany fanahy masina. proclament Ianao nanatrika eto, aoka ianao hitarika eto fanahy masina. Fa izay rehetra tsy avy la aminao. gloire du ressuscité. Fa ianao fanahy masina hitarika eto. Aoka ny afo. Rien n'était égal Fanahy masina midina manatry. à la beauté du Seigneur. Tario izao fotoana izao fanahy masina. Tario. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Midina fanahy Fléchis masina. Milanao izay fanahy masina. Tario amin'ny fibebahany izay, tario amin'ny fifonany izay, tario izay fanahy masina fa mangetahentana. Halleluia. Halleluia. Midina fanahy masina. Midina
midina fanay masino, midina fanay masino, midina itena aminay. Ampalalaoanay ny zava-miafina rehetra, zay rehetra tsy fantatra izay tianao ambara aminay, ambara ho aminay fanay masino, mangetahetanao izay, mangetahetanao izay fanay masino, midina manatitra izao fotoana fanay masino. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a racheté, mon Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera. Oui, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Amen. Indehibe bakatsika anatonantotsika ifona amin'izay rehetra nataontsika tsy araka ny sitrapony amin'ity alina ity. Mety nisy zavatra nampalahelo anao tandroany, mety zavatra nafitohina anao, mety nisy zavatra natezitra anao, ianao no mahalala ka andaontsika hibebaka anatona ny tompo mba hametrany fo izao sy ianao. Raha inay tsara indrindra any an-danitra ao, manantona anao Jesosy amin'izao alina izao, mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana Jesosy, ny amin'ny foko Jesosy, diova fa keloka fampahotana, diova afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy, esoro ny lolobony fahatezerany avinavina ny fialonana, esoro Jesosy tompo malalo mifony eto anatrianao a Jesosy, mifona amin'izay rehetra nataoko ka nampalahelo anao, ny fihetiko, ny fiteniko, ny fihevitro, mifona Dada, mifona Jesosy, diova Jesosy, diova fa keloka fampahotana Jesosy, ka izay rehetra tsy avy aminao Jesosy aty anatiko dia foany tompo, diova Jesosy, diova angatsakatsaka alohanao, esoro amiko ny loto rehetra, ny lolopony, fankalana, ny fahatezerana, izay raiky tapisaka amin'ny fokongo Jesosy, omeo fo madio mandrakariva Jesosy malalo, esoro ny lavilo a Jesosy, indrindra velam-pandrika zao satana rehetra Jesosy, dia lavilo analavitra tompo malalo, koa raiso ny fifonako sy ny fibebahako Jesosy amin'izao alina izao, raiso Jesosy fa mifona mitalao eto anatrianao, mamindrafo amiko Jesosy, mamelany heloko Jesosy, mamelany heloko Jesosy, mampanota tsy metrika aho, sotra Jesosy, sotra Jesosy, alleluia, amen, amen. Angataka ny rano Jesosy tika, rano Jesosy anadio atika anazy atika, rano Jesosy
anala ny loto rehetra zay raiky tapisako anatsika satria ny rano reny manamarina atsika manadio atsika. Alleluia. Jesosy diova amin'ny rano zay. Jesosy diova amin'ny rano zay, avoza amin'ny rano zay Jesosy satria ny rano reny afaka manadio sy manamasina anay. Diova amin'ny rano ao Dado, diova amin'ny rano ao Jesosy. Lay rano zanak'ondry tsisy kilema, lay rano zanak'ondry tsisy kilema, manadio manasay, manadio manasay, manadio manasay Jesosy. Diova amin'ny rano ao Jesosy. Ny rano ao fotsakatsakatsaka, ny rano ao diongatsakatsaka. Diova amin'ny rano ao Jesosy afakeka afapaotana. Diova amin'ny rano ao Jesosy afapaotana. Ho afaka amin'ny lotoko rehetra, ho afaka amin'ny tsy fahamendrehako rehetra. Diova ny foko Jesosy, ny lelako, ny masoko, ny sofiko. Diova Jesosy, diova mandrakariva Jesosy. Diova Jesosy satria ianao no manadio, ianao no manamasina. Ny rano Jesosy mikorina aty amin'ny tenako anokany amin'ny laoka hatrany amin'ny faladiko. Rano Jesosy manadio ny lelako, ny masoko, ny sofiko, tanako, ny tongotro. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manadio, rano Jesosy, rano Jesosy. Halleluia. Diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano ny tenanay, diova amin'ny rano zay, diova amin'ny rano zay Jesosy. Aoka Jesosy, ny rano no anamasina sanadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinay rehetra, ny lotonay rehetra. Tombo malalo. Halleluia. Jésus. Fona manokana zay Jesosy ny ankomonanay. Raha misy ny tsy salama ao anatin'ny ati-tsaina rerana, ianao no ampahery Jesosy. Ianao no ampahery ny zero Jesosy malalo. Halleluia. Halleluia. Ny rano Jesosy anadio ny ankomonako ny zanako. Rano Jesosy manadio ny ankomonako ny zanako. Jesosy diova amin'ny rano zao toerana zao. Ny rano Jesosy andrakotra an'izao toerana zao, andrakotra an'izao video zao. Ka zay rehetra tsy avy aminao foano, zay rehetra tsy nambolenao foano, aoka ianao nanjaka eto fanahy masinao, aoka ianao tanika eto fanahy masinao. Midina fanahy masinao aminay, midina fanahy masina natrika anay, midina fanahy masina iteny aminay, midina fanahy masina nanatra anay, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina. Fenoy ianao zay fanahy masina, fenoy ianao zay fanahy masina, fenoy ny herinao ny osotra ao. Fanahy masina manatry anay, fanahy masina manatry anay. Velombelomy zay fanahy masina, velombelomy zay fanahy masina. Halleluia. Fanahy masina ka niafinao hidiny eto, niafinao hidiny eto fanahy masina, niafinao hidiny eto fanahy masina. Ka zay rehetra tsy avy aminao dia efa foananao, ny velam-pandrika atao satana rehetra dia efa foananao. Fanahy masina fenoy izao fotoana izao, fenoy ny fanatrehanao, fenoy ny voninahitranao. Ka zay rehetra renesina eto dia ho voninahitry ny anaranao reny ihany Jesosy. Zay rehetra renasina eto Jesosy dia ho anay alova ny fiainanay. Ho mitenena fanahy masina, mitenena fanahy masina vony izay iainanao, vony izay iainanao. Halleluia. Tina fanahy masina, tina fanahy masina. Dario amin'ny fiderany izay fanahy masina, dario amin'ny fiderany izay teranao ankalazanao. Halleluia. Tina fanahy masina natrika an'izao fotoana, fanahy masina kanao Tina fanahy masina itarikana eto. Jésus. Tina natrika ilay fanahy masina misy
yetu. Marabase karabababababa. Père, kamfate maintenant encore manambade non. Je vois un homme avec ses enfants et sa femme. Jésus.
naka ny fijoroana vavolombelona atsika. Alléluia. De enotsika tsara ingany ny fanahy masina ikasikatsika zay miaino. Amen. Na misy tapany maromaro izy ity. Verset 20. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il me prenait et il me mettait dans ce bassin-là et il me tournait dans... Donc il m'a eu avec ma mère. Moi aussi, je vous écoute bien. Ok. Donc, que sa bouche puisse toucher le cœur de tes enfants, afin que plusieurs puissent revenir vers toi. Père, nous couvrons ces moments dans le sang de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Oui, sur YouTube, la vidéo était coupée, donc quand ma mère avait écouté ces paroles, elle avait eu vraiment peur. When my mother heard these words, she was very scared. Pourquoi est-ce qu'elle avait paniqué? Why was she scared? Donc elle a attendu que elle a entendu la voix du Saint-Esprit au travers de quelqu'un. So she heard the voice of the Holy Spirit through someone. Beaucoup sur la terre. A lot of people on the earth. Ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. They do not walk with the Holy Spirit. Si ma mère connaissait le Seigneur, if my mother knew the Lord, elle n'allait pas avoir un enfant avec ce monsieur. and she would have not have a child with that man. Donc quand ma mère a écouté ces paroles, elle a pris son frère et elle est retournée vers sa ville natale où sa mère était. And when my mother heard these things, she was very scared. She took her brother and went back in the village where her mother was. Ma mère me relatait cette histoire. My mother used to tell me this story. Mais quand je suis venue au Seigneur, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. When I came into the Lord revealed to me a lot of things. Et qu'est-ce qui a poussé ma mère? Qu'est-ce qui a poussé ma mère à retourner au village? C'était le conseil de cette personne. What pushed my mother to go in the village was an advice of someone. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux te demander qui est-ce que tu écoutes et à qui est-ce que tu racontes tes histoires. And I would like to ask you, who do you listen to and who do you tell your stories to? Et la Bible nous dit, la Bible nous demande de nous confier aux serviteurs de l'Éternel. The Bible is telling us to confide rather to go into the village Dans un bateau. in a boat. Donc pendant qu'on partait, on retournait vers la ville natale, je pleurais beaucoup. When we were going into the village, I was a baby and I was crying a lot. J'avais 3 mois.
Et une maman dans le bateau qui était avec nous, and a mother just in a boat with us. Et ici, maman, moi, non, je la manque, c'est mieux, ça, la cérémonie, et cette dame a dit à ma mère que votre enfant pleure beaucoup, il faudrait que vous puissiez faire des cérémonies pendant le trajet. And a lady told my mother, this child is crying a lot, you have to do ceremonies while we're traveling. Comme ma mère ne connaissait pas le Seigneur, as my mother did not know the Lord, donc ce que ma mère a fait, elle a pris de l'argent, de l'argent en pièces et elle a jeté dans l'eau. What my mother à did, l'époque, she took c'était de coins. l'argent, pièces. Ma maman a pris l'argent et elle a jeté ça dans l'eau. My mother took coins and she threw it in the water. Je pleurais vraiment beaucoup. I was crying a lot. Alors, quand on a fait dans ma place, maman a fait ça, la cérémonie. Alors vu que je pleurais beaucoup et que ma mère avait fait cette cérémonie, So the way I was crying a lot and my mother did that ceremony, ma maman avait continué la route. she continued her way Jusqu'à ce qu'il y a comme qui n'a pas na bango. jusqu'à ce qu'elle est arrivée dans leur ville. until she arrived in her village. Quand tu as famille na bango ba yambi, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Donc sa famille lui a accueilli. And her family welcomed her. Ma maman me disait que j'avais 3 mois. My mother was telling me that I was 3 months. Alors, c'était vers 16h, 17h. Donc nous étions arrivés dans cette ville environ à 16h ou 17h. And we arrived at that city, it was around 4 p.m. and 5 p.m. La famille à maman. Donc ceux de la famille de ma mère. People from my mother's family. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à ma maman? What did they tell to my mother? Ça tombe bien. It's good that you came. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Listen very well, my brother, my sister. Ça tombe bien. He said it's good that you came. Ce n'était pas eux qui lui avaient envoyé un ticket pour qu'elle arrive. They weren't the ones that sent the ticket for her to come. Mais balobi na ye ça tombe. But they told her that it's good that you came. Soki na sosoli malamu penza lelo ndenge na koma dans le Seigneur, quand na yambi Yesu na sosoli malamu pe. Maman ba pesa ki maman nanga conseil avec un mauvais esprit et envoûtement etindika ki maman nanga ki. Donc si je raconte vraiment clairement cette histoire de comment je suis venue au Seigneur, cette dame qui avait donné le conseil à ma mère avait un esprit diabolique derrière elle. If I tell it clearly, is that the person who gave my mother the advice, she was animated with a bad spirit. Attention mon frère et ma Be sœur. careful, my sister, my brother. Be careful, my brother and my sister. Quel conseil est-ce qu'on vous donne? À qui est-ce que tu pars dire tes histoires? Which advice are they giving you? Who are you going to tell your stories? On a dit à ma mère, ça tombe bien. I told my mother it is good that you came. Directement balobi malamu pour la maman nanga que le kola ye na mono parce que maman a relaté ki bango papa na ngai comment il est tout ça balobi na maman nanga ça tombe bien. Et directement quand ma mère est arrivée, elle a expliqué toute l'histoire avec mon père et tout ce qu'il a fait et ils lui ont dit ça tombe bien. When my mother arrived and told my family the whole story, and they said it's good timing that you have arrived. Ça
tombe bien le colo yeli biso mwana oyo tikela biso eto sala eba cérémonie. Et ça tombe bien que tu es venu avec l'enfant pour faire les cérémonies. And they said that it's good timing that you brought your child here for us to do ceremonies to her. Écoutez bien la réponse. Listen well to the answer. Je suis fatiguée, faites comme vous voulez. And my mother said, I'm tired, do as you like. Be careful, my brother, my sister. Moment où je dois sentir fatigué, diable a coopéré. Donc au moment où toi tu te sens fatigué, c'est là où le diable vient prendre sa place, opérer. The moment where you feel tired, that's the time the devil comes in to do his work. Maman n'a pas fait bonne réponse, il y a oui, mais sans y avoir pas qui a fait ça. Et ma mère, ma mère leur a donné une réponse du oui, mais elle ne savait pas qu'elle avait tout donné. My mother said yes to them, answered them yes, but without knowing what she has just given them. Lelo ennemi akoya lisusu te koloba boye omona asusu diable boye personne na kitalo na ina mboma mwana na mais akokota par quelqu'un pour na kosonner yo. Donc le diable ne va pas venir vers toi pour te dire que je suis venu tuer ton enfant, mais il va venir d'une manière, au travers d'une personne pour le faire. Today the devil is not going to come physically to tell you things, but he's going to enter inside of a person, use a person to tell you things. Exemple, moi non, ça malade est bon, hein? Par exemple, l'enfant est malade et cette maladie tue, hein? An example, a child is sick and that sickness kills. Et un enfant de Dieu va lui répondre de cette manière. And the child of God will answer this way. Si cette maladie leur tue, que ça leur tue, mais moi, mon Jéhovah Rapha, il va se lever. If that sickness is killing the others, but for me, Jehovah Rapha will heal me. Et le The diable devil has failed. Mais ce que bannier solo, mais si tu Mais si tu paniques et tu dis c'est vrai, tu lui donnes un accès dans ta vie et tu lui donnes le mot. But if you panic and you say that it is true, the devil will come in and he will. It's as if you give him a password. Beaucoup de personnes sur cette terre ont donné oui sans le savoir. A lot of people on earth have given the answer yes to the devil without knowing. Par exemple, for an example. J'ai juste vu comme ça. I just saw it this way. Fais comme tu veux. Par exemple, fais comme tu veux. Ce sont des réponses comme cela. An example, do as if you would like. Those are the examples of the answers. Maman anga andimaki ba cérémonie wana le balobi to proposer moi na yo to sala 4 cérémonies. Maman anga andimaki. Ma mère avait accepté qu'on fasse 4 cérémonies sur l'enfant et ma mère elle avait accepté. My mother accepted for them to do 4 ceremonies for me when I was a baby. Cérémonie à liboso. La première cérémonie. The first ceremony. La madame koni kanga na 4 heures du matin. Na katanda. Donc on m'enfermait à 4 heures du matin dans la maison. They used to put me in the house at 4 a.m. in the morning. Pendant que bazoni kanga na 4 heures du matin na ndako bato mususu batie na mai ne balé lorsque ça a tourner. Pendant qu'on me lavait,
as they were cleaning me up, when the others are going to take a shower elsewhere, they were cleaning me. They were cleaning me at home at 4 a.m. Alors, ceux qui va silisi koni kama na 4 heures ba kolinga na bilamba. Alors, dès qu'ils terminent de se laver à 4 heures du matin, ils vont me mettre des habits autour de moi, ils vont m'enfermer dans des habits. When they finish cleaning me up, they will now wrap me with clothes. Na mai bisika ezalaka tourbillon bato bafréquenta bavillage bakoki koyeba bango balobaka ke mami wata. Et ils vont m'emmener et ils m'ont emmené près de l'eau, là où il y a un tourbillon. Pour ceux qui connaissent les villages, ils vont savoir, ça s'appelle Mami Wata, et c'est là où il y a la sirène des eaux. And they will bring me into the lake where the water is turning, where the mermaid comes. Avant qu'ils me sortent de l'eau, cette sirène des eaux va parler. Before taking me out of the water, they will speak. Avant na mai basa la cérémonie, la famille à maman va bander Avant qu'on la mette dans l'eau, les gens de la famille de sa mère, ils vont parler. Before they put her in the water, the people from her mother's family, they will start speaking first. Mimi ose la chance mingi, on va dire la Mimi ose la chance mingi. Et ils vont dire que Mimi, que tu puisses avoir beaucoup de chance. Mimi, tu dois avoir beaucoup de chance. And they said that Mimi, you must have a lot of luck. You must have a lot of luck. Et dès qu'ils finissent, ils me sortent de l'eau et ils me ramènent à la maison. And when they finish, they take me out of the water and brought me home. Ça, c'est la première cérémonie. And this is the first part. C'est la première partie. It's the first part. La deuxième cérémonie. The second ceremony. Okay. La deuxième cérémonie. The second ceremony. Donc la deuxième cérémonie, c'est que deuxième cérémonie, donc pour la deuxième cérémonie, avant qu'ils me mettent dans l'eau, ils prenaient un bassin, ils mettaient de la salive et des abeilles. And the second ceremony, they will take a bucket and they will fill it with honeybees and saliva. Après, et ce qu'il faisait, c'est qu'il me prenait et il me mettait dans ce bassin-là et il me tournait dans ce bassin et toutes ces abeilles me piquaient et je pleurais. And they will put me in that bucket and all of those honeybees will start biting me and I was crying a lot. Oh Seigneur. Maman bane kobetela nga lobi soki alingi lobi te pozala motia matata na vie na ye. Et quand ma mère me disait que pendant qu'il faisait ces cérémonies, elle disait non, elle doit être une femme forte. And my mother was telling une femme matata. Très dure. Très dure, c'est ça. And Moi c'est matata donc une femme dure. So my mother was telling me when they were doing this ceremony before I would like to speak, but they said no, she has to be a hard woman. Yes.
for me. Yes, yeah, continue. Troisième cérémonie. The third ceremony. Troisième cérémonie. The third ceremony. Babane soki bazobi na mabina mboka batienga na kati bazokulenga nimile olinga misiki mingi. C'est pour la troisième cérémonie, ce qu'il faisait, c'est qu'il dansait au rond dans des danses du village. Il me mettait au milieu et il disait, Mimi, tu dois aimer la musique. And what they were doing, they would do their village dancing, and they would put me in the middle, and they said that you must love music. Somary tapatapaka volon'ity vidéo ity. Secret. And even the person who knew about the abortion and kept the secret. Eux tous, ils ont participé à ce péché. All of them has participated in this sin. Oh, soki akufi mwana wana okende kozela ye chacun à son tour. Chacun à son tour. Mwana wana bakozela ye. Et donc, si cet enfant meurt, cet enfant dans ce lieu-là va l'attendre. À chacun son tour, et tu vas retrouver cet enfant là-bas. And each of them, that child will start waiting for them in that place, each on their own turn. Mais soki oyamboli ndenge ozoyokanga boye oluki basali na nzambe mama bazali wana basala nzambe oyisa ope okomona. Réponds, tu te réponds sincèrement et tu cherches les serviteurs de Dieu, le Seigneur va te pardonner. But if you're hearing, chaque mot compte. And if you're hearing these words and you repent and you seek for the men and women of God and you repent, the Lord will forgive you. Mais soki okanisi eza lokuta okovivre yango ndeko bai. Mais si tu crois que c'est du mensonge, tu vivras cette chose, mes frères, mes sœurs. But if you think that it is a lie, you will leave these things, my brother, my sister. Tu vivras J'avais tellement pleuré, je me suis dit, donc c'est ça la vérité, donc c'est comme ça que ça se passe. I cried a lot and I told myself, is this how it happens? Et j'étais sortie avec un frère. And I went out with le frère avec qui on priait, on sortait. The same brother that I was with, we also went to another place. Là, ils sont toujours en haut. Il m'a donné une chaise, je me suis assise. He gave me a chair and I sat down. Et je regardais, il y avait un frère qui était sale, je le demandais, il n'était pas là et je lui demandais où est-ce qu'il va. And I looked around, I did not see the brother again and I asked myself, where did he go? Je sentais sur mes pieds qu'il y avait des coups et ça bougeait et je sentais ça dans mes pieds.
And I was feeling as if someone was coming, and on my feet I could hear the vibration of the vibration Donc of the quelqu'un noise. venait et puis elle sentait Non, je sentais quelqu'un venir. c'est ça, oui. Yes, I could feel someone coming towards me, and the ground, my feet could feel the movement of it. Alors ma colonie bandait koningisa mabele pendant qu'elle faisait kolia. C'est ça. Alors ses pieds étaient en train de faire bouger la terre, trembler la terre. And his feet was making the earth shake. Oui. Alors na balusi mitu na gauche na moni mutu azate na baluki ya droite na moni lion ya munene ya zoya. Alors j'ai tourné à gauche, j'ai regardé, il n'y avait rien. J'ai tourné à droite, j'ai regardé, il y avait un très grand lion qui venait. And I turned to my left, I see there was no one, and I turned into my right, I see a big lion that was coming. Quand on a tali somo wana na téléphone na kima mbongo na ba lion boya obomanga na mona lion te. Dans cette panique, je me suis dit, il faut que je quitte ce lieu. Dans toute ma vie, il faut que je fuis. De toute ma vie, j'avais jamais vu un lion comme ça. And when I saw that, I said, with this, I need to run away. All my life, I've never seen lions like that. They might eat me. Lion na yemba mutonga na kima iboso na lobi mimi fongola monoko na saparo une nouvelle créature. Et quand ce lion, il venait très vite vers moi, il m'a dit, Mimi, ouvre ta bouche, je vais te faire une nouvelle créature. And when that lion, new creation, what it was. Vraiment, la joie à toutes ces personnes qui sont venues à l'église avec ces enfants et qui suivent ce live. And there's a joy when donc je suis entrée dans la bouche du lion. Le lion a ouvert sa bouche, je suis entrée et il n'était plus là et j'ai eu peur. So the lion opened his mouth and I entered inside of the lion's mouth and I saw there was no more lion and I was very scared. Ce lion a disparu et ce frère est revenu. And the lion disappeared and that same brother came back. Ngamba moko na sibiki na bifrère na linga ko te so lion na mela nga bela boma nga yo ngwetsa famille na nini. Et moi j'ai dit à ce frère, je n'aime pas ça. Et si ce lion m'avait mangé, qu'est-ce que j'allais dire à ma famille? And I told faire une nouvelle créature. And what I didn't know is that with everything that I went through everything that they did to me when I was younger, what I needed it was for that lion of tribe of Judah to make of me a new creature. C'était lui-même Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, mais moi je ne connaissais pas. C'était lui-même Jésus, le lion de la tribu de Juda, mais moi je ne le connaissais pas. He was himself Jesus Christ, a lion of tribe of Judah, but I did not know him. On a commencé à aller avec le frère. And we started going with the brother. On est arrivé dans un lieu haut. And we went to a place, a higher place. Tout est accompli. Et c'était inscrit, tout est accompli. And it was written, everything has been accomplished. Ah, mon frère, ma soeur. Oh, my brother, my sister. Mes frères, ma soeur, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. My brother, my sister, it is not tout est accompli. J'ai lu que c'était écrit, tout est accompli. Tout est accompli, mais je ne connaissais pas ce que signifie tout est accompli. My brother, my sister, this is not a dream, but this is a reality. And I saw where it was written, it is accomplished, and I didn't know what it meant. Une personne était assise avec deux épées.
Oui. a person that was sitting and he had two swords. Des épées, oui. Two swords. Et j'ai entendu une voix forte à l'intérieur de la maison. And I heard a very loud voice inside of the house Qui disait, that was saying, il faut pas entrer Mimi ici. Mimi ne peut pas entrer ici. and the voice was saying, do not let Mimi inside here. Après un moment, And after a moment, une voix encore another voice qui again criait dans cette maison. that was yelling out loud in that house. Une voix criait, A voice was screaming out loud. Boko tisaye akota. Faites-lui entrer qu'elle entre. Let her come in, let her come in. Bépé amudouane fongwami, porte que fongwami tokodi. Et donc les épées se sont ouvertes, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. And those swords were open and the door was also open and we went inside. Tant tokoti tobimi balaboko na couloir. Et comme nous sommes entrés directement, nous sommes retrouvés dans un couloir. And when we entered, we found ourselves in the hallway. Et natala frère wana zajite. Et quand je regarde autour, ce frère qui était avec moi n'était plus. And when I looked around, I saw the same brother was no longer there. Amoni mutu moko engampe azoya. Et Azoya liboso na ngai. Un frère azoya. Komi pembeni na ngai. Et j'ai vu quelqu'un de très grand musclé venir devant moi et il est venu juste à côté de moi. And I saw a giant person that was coming and he came towards me. Napesi kaka bonjour frère, azwi liboko agifle ngai. Je lui ai juste dit bonjour frère et il a pris sa main et il m'a giflé. And I just said, I just greeted the person and the person took, the man took his hand and slapped me. Deuxième fois, gifle ngai lisusu. Et pour la deuxième fois, il m'a giflé encore. And he did the same thing for the second time. He slapped me. Tellement bagifle, ezalaki makasi mais fait panique kokuta. Et tellement que la gifle, elle était tellement, elle faisait tellement mal, les larmes coulaient de mes yeux. And as the slap was so strong that I had tears coming out of my eyes. Et deux personnes ont ramené un tissu blanc, ils l'ont mis devant moi et les larmes n'arrêtaient pas de couler. And two people brought two white tissues and my tears were falling in it. It was not stopping and it was dark. Et c'était des larmes noires qui tombaient sur cet habit, ce mouchoir blanc. And it was black tears that were coming down of that white sheet. Et je demandais à ce frère pourquoi est-ce que mes larmes sont noires comme ça. And I asked the brother, why does my tears are black like this? Et il m'a répondu, c'est la couleur de tes péchés. And he answered me with a lot of anger. He said, this is the color of your sin. Et donc il m'a dit que quand quelqu'un pêche, c'est ça la couleur de ses péchés. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que même si tes péchés sont noirs ou rouges comme la pourpre, il les rendra blanches comme la neige. Et alors quand quelqu'un vient à Christ, il enlève tous ses péchés, les nettoie. And he said that when you sin, that this is how your sin, it's dark, it gets dark. And this is why the Lord says, even if your sins are dark, He can wash you and clean you when you come to Him.
Après, alors, il faut faire le tiroir, il y a minuit, tant qu'on va faire le tiroir. Mon frère, ma soeur, mon union, c'est dans le tiroir. Il y a solo, il y a vie, il y a zone menée, la système. Et du coup, il a dit, ouvrez le tiroir de Mimi, mon frère, ma soeur. Toute personne a un tiroir qui relate toute sa vie sur la terre. And he said, open the drawer, Mimi's drawer, and my brother, my sister, everyone has a drawer where there's a smell of the things of the life they live on earth. Et quand ils ont ouvert ce tiroir, il y avait une très mauvaise odeur. And when they opened that jar, there was a bad smell, rotten smell. Et moi je leur disais, fermez ce tiroir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? Et ils ont dit, cette odeur, c'est l'odeur de tes péchés. And I told them to close that drawer, and I said, did someone die inside? They said, no, this is the smell of your sins. Et quand quelqu'un meurt, on va ouvrir ce miroir. Quand quelqu'un rend son âme, on va ouvrir ce tiroir. And when someone give up their souls, they're going to open that drawer. Mais ce qui est précis sur le alors quand une personne rend son âme et qu'on ouvre ce tiroir, et si l'odeur de ce tiroir sent une odeur de parfum, il va directement vers ceux qui sont habillés en blanc où il y a le séjour de repos. Mais ceux qui rendent l'âme et qu'on ouvre le tiroir et c'est une odeur de pourriture, ils iront dans le lieu de tourment. So if when you die and they're going to open that drawer, if there's a smell of perfume, you're going to go where there are people that are dressed in white. But if it has a rotten smell, a bad smell, you're going to go where the people are dressed in black, which is the place of torment. Différence ni na monaki bazoke na zela oyo. Alors la différence que j'ai remarquée avec ceux qui allaient dans le lieu de tourment, où ils étaient habillés en noir. So the difference that I saw from the people that were going in the place of torment, the people that were dressed in black. Et je remarquais que ces gens pleuraient. Je remarquais que ces gens pleuraient armement et disaient et pitié de moi. And I realized that those people were crying, here is not my place, have mercy on me, have mercy on me. Menacé na moi awa le swazaki mutumonene akufi bakundie no neur cerque à cher. Or que sur terre, cette personne-là était une personne d'honneur, une grande personne. Et même quand ils sont morts, on leur a fait des funérailles avec grand honneur. Or que dans ce monde-là, ils sont en train de pleurer et réclamer la pitié, la miséricorde. And that person might be a person of honor, a big person on the earth, a big personality on the earth. But when they die, they go in this place where they're crying and screaming. À quoi sert y a revenir c'est dans mon au Père du royaume des cieux. Nous faisons ticala. À quoi sert mon frère, ma sœur? À quoi sert avoir toutes ces choses sur la terre? Ce sont des choses qui vont rester et aller dans ce genre de lieu. And what is it worth to gain everything of the world and to go in this place? Cherchons premièrement le royaume des cieux. Let us first seek of the kingdom of heaven. Et directement, j'ai vu ce frère revenir et je lui ai dit, où étais-tu?
And all of a sudden, I saw the same brother coming back, and I asked him, "Where were you?" Tango topusani tomoni namoni ndako na bango kitoko bakaro kitoko basoka bakaro ya jaune pembe musulo kwa kitalatala. Et nous nous sommes rapprochés, il y avait des très belles maisons, de leur côté il y avait des très belles maisons. Quand on se rapprochait, les carreaux de ces maisons étaient de couleur jaune, blanche ou comme des miroirs. And when we got closer and I saw their houses were very beautiful, and the walls were of all sorts of color. They were yellow, and some of them were as if it was mirrors. Moi j'ai aimé la maison, j'ai fait donc le mec qui doit boy, au cas il a un carreau, comment ça va explication à carreau. Et moi, j'ai vu une maison, j'ai vraiment aimé cette maison. Je lui ai dit, ma maison, elle est très belle. Pouvez-vous me donner l'explication de ces carreaux? And I said to the brother, I really love your houses here. Can you explain to me the type of walls that you have? Elle dit, c'est ma je les a. On m'a dit, hé frère, on saboter pas boy. Quand il a makanda, on se na zone qui est la bijoutier, na salama on a la. Et il m'a dit que la couleur jaune, c'est l'or. Et moi, je lui ai dit, ah frère, donne-moi une petite partie comme ça. Dès que je retourne, je vais vendre ça et je vais faire des bijoux avec au pays. And I saw a lot of jewelries there, and I told the brother, give me some, so when I go back, I'm going to make jewelries to wear. Na tuni bongo elandini alobi eza argent. Bongo musu tsabi eza diamant. Je lui ai demandé, et alors l'autre ici, il m'a dit, ça c'est l'argent, et l'autre, il m'a dit que c'était un diamant. And I looked, and he said that one of them was gold, and the other one was silver and diamonds. Le frère dit lui voit, frère dit ça quand il a un diamant, son quand il a un kakanda. Na zoni na teki yango yo ke mo ke poto mape na kei olongo bile lamba oyo. Et moi je lui disais, donne-moi juste un petit morceau de cet or ici, comme ça dès que je retourne je vais le vendre. Moi je vais aller en Europe et toi aussi tu vas prendre juste cet habit ici. And I told the brother, give me some of these diamonds, and when I go back, I will sell it, and I will go to Europe, and you're also going to do something with it. Oui, na bande ko lo babongo pour na parce que Nazara est dengue na ne ma kizina ba. Or limboso nzambe corruption raté. Et vous savez pourquoi est-ce que je disais toutes ces choses? C'est parce que moi, ma vie, c'était ça. Or, quand ce lieu... il n'y a pas de corruption dans la maison de Dieu. And why I was saying these things, because I live that kind of life, that kind of life, and before God, there's no corruption. C'est ça. Ayebi singa frère singa mimi so saleli nzambe ko pe ko kayo. Et ce monsieur, ce frère m'a dit, Mimi, si tu sers le Seigneur, l'argent va te suivre. Il m'a donné 4 promesses. L'Europe va te suivre, et il m'a fait 4 promesses. And when he said these things, he said, Mimi, you know, if you serve the Lord, Europe and all these things will come looking for you. And he gave me 4 promises. Il m'a dit, l'Europe va te suivre, le Seigneur va prendre soin de toi et il va t'accompagner, marcher avec toi. Et tu seras marié et il va te donner un mari. And he said that the Lord, Europe will follow you, and the Lord will take care of you, and he will bless you with a marriage, and he will walk with you. Mon frère, ma soeur, 4 promesses voilà de lui pour qui ça.
Mes frères, ma sœur, ces 4 promesses se sont accomplies. My brother, my sister, these 4 promises has been accomplished today. Faut décourager te. Ne vous découragez pas. Do not discourage. Ne vous découragez pas. Faites juste la volonté de Dieu. Do not be discouraged or hold on to the promise of God. Lelo na monaki nzambe apesinga famille na poto lelo nazo sala émission na bino elongo. Amen. Et donc aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une très grande famille partout dans le monde et aujourd'hui, je suis là avec vous. And I see that the Lord gave me a great family now everywhere in Europe, and I'm now doing a show with you. Nzambe abalisi ngai. Le Seigneur m'a permis de me marier. And the Lord blessed me with a marriage. Azwaka soin na nga na nyonso. Il prend soin de moi en toutes choses. He takes care of me with all the things. Il m'a fait visiter, voyager dans différents pays et je sais qu'il va le faire encore dans plusieurs d'autres. He brought me to many countries and I know that he will bring me to many others again. Et ce frère m'a dit encore. And the brother told me again. Omoni mabanga mibale oyo eza Pierre nyonso oyo mene biso deux significations, il y a 2 pierres précieuses. Il m'a dit, tu vois ces 2 pierres, il y avait plusieurs pierres en cet endroit, mais il m'a donné juste la signification de 2 pierres. And he said there's 2 rocks, and he said I will give you the signification of these 2 precious rocks. Abi o eza jaune eza or. Il m'a dit, celui-ci c'est l'or et l'autre c'est l'argent. And he said one of them is gold and the other is silver. Bato ebele bakomi kolata ba bijou na église na ndako na lolendo po balobi ke Bible elobi l'or et l'argent appartient à Dieu. Beaucoup de gens ont ces bijoux, l'or et l'argent à la maison, mais ils savent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. A lot of people are not wearing these jewelries and this gold, and they know that gold and silver belongs to God. Or oyo Bible ezolobela eza oyo bangote bazolata kosala na lolendo. Pourtant, celui que la Bible dit n'est pas ce que eux ils sont en train de porter. And when the gold that the Bible is speaking of, it's not the one that they are now wearing. Bible lobi l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or est à moi, l'argent est à moi. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, mais ça dit aussi que l'or et l'argent est à lui. And the Bible says gold and silver belongs to me. In another version it says gold is mine and silver is mine. Et il m'a dit, Mimi, c'est que lorsque eux ils sont de dire, ce n'est pas la même chose que eux ils sont en train de parler. And he said, Mimi, the gold and silver that is here is not the same of what they're speaking of. Le verset qui sont en train de dire l'or et l'argent m'appartiennent, ce n'est pas le même discernement, c'est pas la même chose que ce que moi je suis en train de parler. So he said the verse in the Bible that said the gold and silver that the Bible says it's not the same discernment that they are getting from that verse. Or, ce sont des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu a sali or. Pourtant, ce que lui est en train de dire, c'est que ce sont des ministres de Dieu, des pasteurs. Donc, les ministres de Dieu, c'est de l'or, ils sont de l'or. And the gold that they are speaking of here is the ministers of God, the servants of God. Those are servants of God are gold.
that we're talking about. Parce que si vous prenez de l'or et vous le grattez par terre, ça ne se gratte pas. Et c'est ça, ces ministres, ce sont des ministres que même s'il y a le péché, même si vous faites tout ce que vous voulez, ils ne seront pas corrompus. Et, hein? Ils sont nés ministres et ils resteront ministres. Ils finiront ministres. And if you see gold, even if you put it on the ground, it does not get scratched because it is gold. And the ministers are born ministers and are going to die ministers because they are gold. Tandis que argent, ce sont des fidèles. Oui. And the silver is the members of the church. Que personne dans l'église ne puisse se taper la poitrine et dire ces choses sont à moi. Non. Que les hommes de Dieu ne puissent pas frapper la poitrine, que les brebis leur appartiennent. Let not the men of God boast their chest and say that these sheep belongs to them. Et que personne aussi ne dise que ces hommes de Dieu sont juste à moi. And let no one also say that these men of God belongs to me. They're mine. Les serviteurs, and the servants of God as well. Même les serviteurs, même ceux qui appartiennent, même ces brebis qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Non, les serviteurs et les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. And the servants of God and the sheep they all belongs to Jesus Christ. La Bible le l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ça l'explication. C'est ça la discernement. Voilà pourquoi la Bible dit l'or et l'argent appartiennent au Seigneur et c'est ça l'explication, c'est l'édification derrière ça. And this is why the Bible says that gold and silver belongs to the Lord, and this is the meaning and this is the signification of it. Alors, et alors on a continué le chemin avec le frère. And we kept walking. Alléluia. Et on écoutait des gens en train de chanter Alléluia et ces gens chantaient. And we start hearing people singing Hallelujah. Non, les gens chantaient à l'intérieur de la maison. Il y avait une maison, les gens chantaient là-bas. And there was a house and we could hear inside, people were singing inside Hallelujah. Et alors ces gens étaient en train de chanter ce chant et disaient Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu, Hosanna, Hosanna, Hosanna. And they were singing Hosanna, they were singing Hosanna. And they were singing Hosanna to the Lamb of God. They were singing Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et j'aimais beaucoup la manière dont ils chantaient le Seigneur siège dans la louange et l'adoration. And I really loved the way they were singing because the Lord dwells in the midst of worship and praise. Cette adoration me faisait comme si quelqu'un qui vient du soleil, qui rentre maintenant dans un temps de fraîcheur et qui se sentait très bien.
And that worship was I could feel as if I was in hot weather outside, and I went inside. Now the refresh from it. I was refreshed. J'avais envie de voir c'est qui est en train de chanter. Alors le frère m'a dit frappe à la porte, et j'ai frappé à la porte. And I wanted to know who were those people were singing, and the brother told me to knock on the door, so I knocked on the door. Et nabetaki porte 3 fois bafongola kité pour la 3e fois frère abeti porte il faut moi. J'ai frappé la porte 3 fois, la porte ne s'est pas ouverte, et le frère il a frappé et elle s'est ouverte. And I knocked on the door, they did not open, and the 3rd time when the brother knocked, they opened the door. Pona lelo to suki awa. Maman gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Sœur Mimi, meka ko tia image totala soki to komona yo, meka. Meka ko zom sa image na yo. Essaie de remettre l'image. Ah, chez nous, les coupures courant, qu'est-ce qu'on a bien. Ok. Le diable a samedi le coup d'ata, bon, mais l'union c'est l'équipe. L'union c'est l'équipe, to pambola mi makasi. Bonjour, mon maman. Te, to monaka molili, c'est pas grave, molili, oui. Donc, to pambola mi makasi. Suite à suite à témoignage lundi toko benga yo poto ça la suite à témoignage. Fetani tsorona vavolombela tapany voalohany.
vavolombelona zany dia ny lanitra sy ny elo dia io sera mimio zany nentin'ny tompo any an-danitra. Izy nentin'ny tompo any an-danitra. Alleluia. Nampalalany, nampahitany ny zava-misy any an-danitra ihany koa nananarany ny fiainany ary izy nafahan Jesosy satria dia tena hoe voageja zany izy, voageja, voafatotra satria ny mamany zany hatramin'izay hatramin'ny fahazazany dia nentina izy zany natao cérémonie zany izy any amin'ny fianakaviany zany hoe sahalan'ny hoe natao fifanekena zany, nanao fifanekena amin'ny sirainy Dieu, amin'ny sirainy Dieu any amin'ny fianakaviany reniny zany. Isy namany zany tonga atao aminy teny hoe io zanakinao izy amin'ny mimi zany mila hoentinao any amin'ny faminao atao ona ma zany hoe atao fifanekena zany amin'ny fanahy zazavavin-drano. Dia rehefa nandeha dia izy hatramin'ny fahazazany izy dia mitomany be zany. Dia nanaiky zany ny ray aman-dreny, nanaiky zany ny reniny tondra azy tany amin'ny fianakaviany atao an'izay cérémonie zay zany. Dia misy anakefatra ny teneniny, misy efatra ny cérémonie nataony fa ny fahaefatra ny tseniko tsara satria tapatapaka le izy. Fa ny voalohany zany dia nahidy anaty trano izy zany, nahidy anaty trano isaka amin'ny efatra maraina. Isaka amin'ny efatra maraina izy dia hidy ao anaty trano dia avela ao zany, avela ao na mitomany ninona ny ataony dia apetraka ao izy. Nefa izy amin'izany mbola zaza dia ny manaraka an'izay ihany koa izy nentina teny amoron'ny rano izay misy fanahy zazavavin-drano, misy manao fanekena amin'ilay zazavavin-drano zany dia entina eny izy zany mba ho vehivavy mahery, mba ho vehivavy hoe manambitana zany. Dia zay nitondrana azy any dia famille de dia rehefa tonga eny alohan'ilay rano zany izy, le rano hitantsika le rano renirano be entina eny zany izy dia alohan'ilay sirainy Dieu zao fanahy zava-mindrano miteny alohan'ilay zazavamindrano miteny zany dia ireo fianakaviany miteny hoe ahita chance ianao, azo chance ianao, misy chance ho azonao zany hoe ataony zany hoe fifanekena amin'ilay zazavavindrano zany le zaza, nefa izy amin'io mbola kely zany, mbola kely. Dia manaraka ny cérémonie faharoa nataon'izy ireo dia atao anaty bassin izy, atao anaty bassin dia asina salive le bassin dia misy fanenitra, fatatsika le fanenitra bay. Dia le fanenitra manaikitra azy mipike ny vatany, atao anatin'le bassin zany izy misy rano dia mipetraka eo dia le fanenitra zany manaikitra azy, manaikitra an'le vatany dia avelan'izy roa tomany, avelan'izy roa mitomany eo zany izy. Dia mamany miteny hoe io izy ho vehivavy mahery, vehivavy mahery, dia avela izy natomany azy dia avela mikikika eo zany. Tena hoe mampalahelo. Ny fahatelo, ny cérémonie fahatelo dia manodidina azy izy ireo zany, ireo amin'ny village eo dia izy asina mozika dia mandihy izy ireo manodidina anazy zany, manodidina azy zany izy ireo mandihy. Dia hoy izy ireo hoe mila tia muzika hoy izy ianao, mila tia muzika. Zay zany tenin'izy ireo. Hitantsika zany le asan'ny devoly zany voalohany dia hoe natao fanekena izy amin'ilay fanahy zazavavindrano ny anatin'ny rano. Ny faharoa dia atao tia muzika izy, atao tia zava-maneno. Ny muzika
mandinika an'izao tontolo zao zany. Dia ny fahaefatra ino moa tsy azoko le cérémonie fahaefatra tsy azo satria tapatapaka le vidéo. Reo zany natao aminy zany reo sahalan'ny hoe fifanekena natao taminy zany a. Fifanekena natao taminy zany io a. De zany hoe le fanahy zazavavy zany niditra ao anatiny. Niditra ao anatiny zany. De rehefa nandeha nefa ntaona mataona sy ny sisa de nitady délivrance izy a, nitady fanafana. Raha ohatra ka ao anatin'izany zay ianao, raha ohatra ka ny ray aman-dreninao zany nanao an'ireo zavatra reo taminao tamin'ny fahazazana, dia Jesosy mihitsy nitadiavinao anao délivrance, ianao mitady mpanompon'Andriamanitra. Mitady mpanompon'Andriamanitra anao dia mpanompon'Andriamanitra no nivavaka anao, hanafaka anao amin'le ho fatotra, satria voafatry ny fanahy zazavavin-drano zao izy teto. Fa Jesosy mihitsy zany no nanafaka azy. Jesosy nanafaka azy dia efa nitady délivrance izy fanafana, dia ny tompony hidratehatra. Dia tamin'ny fotoana zany izy nitady fanafana dia ngamba nisy fifadikana satria le vidéo tsy dia arako tsara fa misy tapaka. Nisy fifadikana nataony koa teo a. Dia rehefa avy eo zany a, le nisy olona zareo nivavaka teo zany, dia rehefa teo izy zany a, tampoka teo rehefa tonga zany Jesosy zany nanafaka azy. Dia nahita izy rehefa nefa niaraka mivavaka nipetraka teo izy a, izy le nitady délivrance zany fanafahana. Nahatsapa nisy tongotra zany niditra, le tongotra dia tonga dia niozongozona hatramin'ny tany teo amin'le toerana zay iarahany zareo mivavaka teo zany. Dia niozongozona ny tany, izy ihany zany nahita an'io. Amen. Dia avy eo izy nahita liona ngezabe. Liona ngezabe izy mbola tsy hitany hatramin'izay niainany io liona io. Dia le liona niteny anazy hoe sokafo izy ny vavanao, sokafo izy ny vavanao, fa ouvre ta bouche pour faire une nouvelle créature. Zay zany teny Jesosy taminy. Izy tsy nalala zany le liona iza, fa le liona le ngezabe hitany dia Jesosy. Dia sokafo izy ny vavanao, fa ataoko nouvelle créature ianao, zany hoe ho tonga olom-baovao zany izy. Hiala zany le fatotra rehetrarehetra namatorany devoly azy teo fa ho tonga olom-baovao izy ao amin'ny Jesosy. Amen. Dia le lion ouvre sa bouche, dia rehefa nisokafa ny vavany zany a, dia tsy hitany intsony ilay liona rehefa avy eo. Dia rehefa tsy hitany le liona, dia nisy tonga indray le frère hoy izy antsoany anazy frère. Le frère miaraka aminazy eo hitany io tsy iza fa Jesosy, fa izy tsy nahalala satria izy mbola tsy amin'ny fahalalana. Zany hoe Jesosy le liona hitany a. Dia rehefa avy eo Jesosy a, rehefa hitany izy niova liona io tsy fantany. Le rahalahy teo anilany zany tsy hitany tampoka. Ay Jesosy le teo anilany fa ataony hoe rahalahy frère. Dia le liona no hitany a, dia le liona zany nanjavona dia tonga indray le frère avy any. Dia efa tonga zany frère avy any Jesosy io fa izy tsy nahalala. Dia zay tsy hitanao ve io izy le liona saika nihinana anahy teo izy. Raha nihinana anahy zany izy le liona teo dia nanahoana izy aza, inona ho teneniko amin'ny fianakaviko izy. Izy eo zany le fanahy efa entin'ny tompo any an-danitra, fa izy zany tsy au courant. Dia cet lion Jésus qui va me faire nouvelle créature, c'est le lion des tribus de Juda. Alléluia. Dia le liona hitany izy tsy iza fa Jesosy, dia izy le lion des tribus de Juda. Alléluia. Dia rehefa nandeha amin'izay izy reo nentin'le rahalahy indray koa izy dia rahalahy tsy iza fa Jesosy nentiny amin'ny toerana anankiray. Dia rehefa nandeha amin'ny toerana anankiray izy dia nahita soratra hoe tout est accompli. Accompli. Fa tsy fantany zany hoe inona le hoe tout est accompli. Dia rehefa avy eo izy nahita olona hoy izy nipetraka
dia misy épée, misy ina moa zany épée sabatra anankiroa zany hitany eo amin'ny côté ankavia sy ankavanana. Dia nisy feo izy mafy izy eno koa ny teny hoe mimio izy tsy afaka miditra ato. Dia nisy feo indray mandeha koa ny teny dia zay fais-lui entrer, la porte ouverte, ny sokatra amin'izay le varavara. Dia rehefa niditra amin'izay ao amin'ny niditra izy ireo zany ao amin'le varavarana sokatra dia nandeha amin'ny couloir, nisy couloir. Dia rehefa niditra amin'le couloir izy ireo tsy tantamy koa le frère tsy izy afa-tsy Jesosy. Dia nahita izy olona anankiray ngeza be musclé grand izy. Dia rehefa hitany dia nizifle azy, dia hamaina azy zany indroa tamin'ny takolaka. Rehefa nite hamaina azy zany dia naharary ohatrany hoe olona ngeza be ite hamaina anao. Zay izy koa musclé nite hamaina azy indroa izy. Dia ny ranomasina izy niraraka dia nisy lamba fotsy izy teo amin'le ranomasina dia lasa tonga mainty be zany le ranomasina. Dia nanontany izy hoe inona ho izy ireo zavatra mainty izy amin'io tissu, misy tissu blanc zany napetraka teo. Inona ho izy io mainty io? Dia ho izy hoe hoy Jesosy taminy hoe io izy ny fahotanao, io izy le fahotanao. Zany hoe Jesosy zany nanafaka azy, nanala le fahotany fa nite hamaina azy izy, nite hafany. Eritrereto fotsiny hoe olona ite hamainanao zany, dia le loto zany niala le loto. Hitantsika zany ny fiasan'ny toko zay zany ndraindray hoe ny fihevitra izy toko tsy mba fihevitra reo. Zany hoe ny fihevitra antsika olombelona tsy fihevitra Andriamanitra. Raha amin'izay zao tsika zay dia hoe fa ahoana izy Jesosy ikapoka anao ihany koa ite hamaina anao nefa izy milaza hoe Andriamanitra fitiavana. Na ahoana izy nite hamaina anao nefa iny ite hamaina an'iny zany nanafaka nanadio an'le fahotany tao aminy. Halleluia. Nisy vehivavy anankiray koa nijoro volombelona tahaka an'izay izy. Dia izy zany le vehivavy zany mandeha makany amin'ny hôtel. Dia rehefa makany amin'ny hôtel zany izy dia fantatsika hoe mandeha any amin'ny hôtel zay manao adalana, manao fotsanganjangana sisa. Dia izy eo anatin'le manao ny zavatra tsy mety iny zany misy tanana izy nite hamaina azy. Nisy tanana nite hamaina azy amin'le tarehiny. Tena naharary izy dia sady mamaivay izy le te hamaina. Ny tena azy hoe ajanono zavatra ataonao io. Zay ny kasihan'i Jesosy azy. Misy zany Jesosy indraindray ny fihaonany amin'ny olona anankiray, ny fanovany olona anankiray dia tena hoe stricta, tena hoe mafimafy zany, tena hoe nikapoka an'le vehivavy izy. Tena nanomboka teo le vehivavy natsapa tena nibebaka dia tsy nanao intsony, dia lasa mpanompony izy amin'izao. Amen. Ka izay koa zany nahazo ny mimi teto, nahazo tahamaina izy dia le ranomasina nivoaka avy ao lasa mainty. Dia ino izy Jesosy le fahotanao. Amen. Dia izy hoe na dia raha vakitsika ny Isaia toko voalohany manambara hoe na dia mena tahaka ny jaka izy ny fahotanareo dia ho fotsina tahaka ny ora-parara zany. Fotsiny Jesosy dia lasa fotsy magajagajaga. Amen. Dia izy hoe nentiny amin'izay koa zany izy rehefa avy eo hitany koa le frère dia nentiny koa izy amin'ny toroara nisokafana zany le toroara dia misoratra hoe mimi. Tsika tsirairay avy dia samy manana ny toroara antsika ao an-danitra ao, samy manana ny toroara antsika zany hoe ny archive rehetra
ny arsivantsika rehetra dia mipetraka ao. Amen. Ka raha ohatra ka maimbo zany le arsiva ny sokafana zany le tiroara dia nisy fofona maimbo be mivoaka. Amen. Alléluia. Nisy fofona maimbo be mivoaka. Dikan'izay zany tena hoe naloto ny fiainany tao zany nambarany toko azy. Dia hoy izy hoe idio izy le tiroara, idio izy le tiroara. Dia hoy izy nitoko taminy hoe io tiroarany sokafana io izy dia anao ary le fofona hoy izy dia fofony le fahotana. Le fahotana io zany dia ratsy fofona. Io fahotantsika zay mahatonga hoe any amin'ny elo maimbo be, any amin'ny elo ny fofona ny maimbo. Dia raha ohatra ka ao an-trano misy antsika ihany koa zany rehefa misy fofona maimbo, tsarovy fa le satana miditra zay. Dia mila fahafoana ny rano Jesosy, indrindra ohatra ny toalette na amin'ny lakozia, dia fahafoana ny rano Jesosy satria le fofona iny dia tsy avy amin'ny Jesosy fa esprit miditra amin'le trano. Nisy taona efa nijoroko olombela teto hoe indray mandeha izaho mivavaka dia namangy anany tompo fa fofona manitra be niditra ny trano, namofona iran'le trano. Halleluja. Ka ny any an-danitra zany tsisy fofona maimbo raha hiditrantsika fa madio. Madio ny fofonany, manitra ny fofonany. Halleluja. Ka ny anazy teto zany satria izy ny fiainany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia naloto zany le tiroarana. Dia nanazava izy hoe rehefa ny olona ho izy maty dia raha ny tiroarana izy maimbo dia makany amin'ny fahaverezana izy. Dia nahita zany izy olona maromaro izy tahaka an'izay, hitany mandeha makany amin'ny fahaverezana any amin'ny fiainantsika. Dia raha ohatra koa izy le tiroara ho izy manitra dia makany amin'ny lieu de repos, makany amin'ny paradisa. Dia rehefa avy eo izy nahita ho izy karazany olona maromaro, hitany hoe makany amin'ny fiainantsika noho ny amin'le tiroarany maimbo. Dia ny olona ho izy tomany ety ambony tany hoe maty ihany. Nefa ho izy le olona dia manan-karena be, nefa ho izy le olona dia manamboninahitra, manambola. Fa rehefa tonga any an-danitra izy dia fijaliana tonga azafady, tonga any amin'ny elo izy fijaliana mandrakizay. Hitany ireny olona ireny zany atorony toko azy dia olona manamboninahitra tetỳ ambony tany, nanana izy azy, nanany arena, nanany tena hoe nanany izay rehetra tsy nampahory azy zany. Manahaka tantaran'ny Lazarosy mpanankarena. Fa ny hafarany nakay izy nakany amin'ny elo. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe sarosarotra izy idirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra, moramora kokoa izy idirany rameva amin'ny voto fanjaitra. Rameva eritrereto, rameva hiditra amin'ny voto fanjaitra, fanoharana zany me Jesosy noho ny idirany manan-karena any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria ny manan-karena zany miantetra amin'ny volany. Inona ho izy ny soa azonao, azonao zao rehetra zao, nefa very ny fanahinao. Ny fanahintsika zany no tena zava-dehibe. Na dia anananao ny vola, anananao ny trano, anananao ny vady, amen, dia raha ny fanahinao tsy mandeha araka sitrapon'Andriamanitra dia avery anao zany. Amen. Dia rehefa avy eo nahita koa izy trano tsara be, yazavainy teo. Ny trano mahafinaritra be, nitan'le carreau volamena, volafotsy, rehetrarehetra hitany tao anatin'le trano. Dia hoy izy hoe meo kely amin'ireo volamena ireo zao izy ho avidiko mba ahafahako handeha any Europe. Zay zany ny teny hoe akan'ireo volamena ireo izy mba ahafahany handeha any Europe. Fa hoy ny tompo taminy hoe hoy Jesosy taminy zany amin'ny Jesosy izy tsisy corruption, amin'ny Jesosy tsisy kolikoly, amin'ny Jesosy tsisy zavatra hoe
rehefa atsika zany manaraka an Jesosy dia ny vola no manaraka atsika. Amen, 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 amen. Halleluja. Ny vola no manaraka atsika, ny roba manaraka atsika, ny vady manaraka atsika, ny zanaka manaraka atsika, rehetrarehetra manaraka ho azy. Halleluja. Averiko foana io zany rehefa amizao manazava averiko fanahy masina foana hoe Jesosy dia manakarena antsika ao amin'ny Jesosy, manamola manakarena. Jesosy manome vady, hitantsika izy miteny hoe rehefa zao izy tao amin'ny Jesosy dia Jesosy nanome vady azy, Jesosy nanome zay rehetra ilainy zanaka, dia mivoyage partout izy. Amen. Ny voalohany indrindra zany dia Jesosy tadiavina dia manaraka ho azy amin'izay ny zavatra rehetra. Amen. Tsy possible hoe ny zavatra ny tany ataontsika aloha dia zay vao Jesosy. Eo zany sarosatra inon'olona le teny eo, marobe tsy mankatoa an'ilay izy, tsy mino an'ilay izy, fa zay no fahamarinana. Ka tsaoro ny fanjakako izy sy ny fahamarinana dia manampy anareo ny zavatra rehetra. Tsy atao tsy anjery io, tsy hoe zista hoe haiko fotsiny ten'Andriamanitra, haiko ny Baiboly fa étudienao tsara, dininao tsara dia iainanao, dia antaninao tsara ny fanahy masina hoe inona no tianao tenenina amin'io. Fa rehefa Jesosy nataonao aloha dia Jesosy amin'izay mampitombo zay rehetra tsy ampy ao aminao. Halleluja. Manome zay tsy ampy ao aminao. Halleluja. Dia nahita izy nentin'i Jesosy ihany koa vato anankiroa natorony toko azy. Vato anankiroa, dia ilay vato anankiroa izy volamena dia ny anankiray volafotsy. Dia l'or et l'argent izy appartient à Dieu. Halleluja. Ny volamena sy volafotsy izy dia an'Andriamanitra tompony io, ny vola izy dia an'Andriamanitra tompony io. Argent eto volafotsy dia le argent raisitsika tanana dia io ihany koa zany manakarena atsika ao amin'ny Jesosy, manakarena ao amin'ny Jesosy ry havana, manome zay antonony sy ampy ho atsika Jesosy. Fa raha vao mihoatra loatra dia fa mila mandiny tena rehefa tafahoatra loatra. Fa zay antonony sa aza nomeny Jesosy dia nanazava amin'izay fanahy masina izy, nanazava eo voazoko le izy hoe hoy Jesosy hoe personne no izy à l'église. Zay zany teny Jesosy tamin'iny hoe personne à l'église ne pas dire que les brebis leur appartient, les serviteurs. Tsisy zany teny hoe mpitondra ao amin'ny fiangonana, ny mpitarika dia mampianatra, mampalala, manambara ny fahamarinana. Fa ny olona ny ondra ao tokoa dia tsy atsika fa ny Jesosy. Zay nazavainy teo, nazavainy amin'iny hoe an'ilay mpanompony hoe ny olona ao anatin'ny eglizy izy ny ondry dia tsy any serviteur mihitsy. Halleluja. Indraindray tsika zany miteny hoe ondriko reo, anareo tsy atsika mihitsy ny ondry fa ny Jesosy. Dia io matetika mampiady, ny anay tato io ondrinay tato, nefa nentinareo ary, nefa nalainareo any Jesosy io. Jesosy no mitarika, Jesosy no mahalala hoe na hoe hoentiny amin'ny toerana hafa liny na zay tondrany azy ohatra, fa tsy anao mihitsy. Amen. Isy miteny amin'izany hoe ana le ondry, zay ne nahaizanao an'io, zay ne zao. Raha miteny an'izay ianao dia mila mibebaka satria ny ondry dia an Jesosy. Dia mbola niteny izy hoe ny serviteur et les brebis io izy appartient de Jésus. Ny mpitarika, ny nina place misy azy, ny titre misy azy dia an Jesosy. Ondry ny Jesosy daholo ny rehetrarehetra zany, ny brebis dia ny serviteur. Halleluja. An Jesosy zany reo ondry reo an Jesosy, reo mpanompon'Andriamanitra reo an Jesosy.
Ka raha misy mpanomboran'Andriamanitra hoe miteny azy ny ondry dia tsy anao fa an Jesosy. Alleluia. Tsika rehetra an Jesosy. Amen. Raha fatantsika zany io plasy io hoe an Jesosy dia mahay manetry tena antsika. Alleluia. Tsisy ny fizaozaona. Amen. Mahafantatra antsika hoe ondry ambany Jesosy ao. Alleluia. Ondry ambany dia ambany ao. Tarintsy Jesosy, miainao an Jesosy. Amen. Ka tsisy zany afaka ilaza hoe anay ny ondry, anay ohatra zao. Paul dia niteny an'izay. Sasany teny anay io Apolosy. Zay io zay ny Apolosy, zay io zay ny Paul, zay io zay ny Anna, zay ny Abrahama, zay zao. Io le anarana, io le anaram-piangonana. Io le anarana hoe zay avy amin'ny Anna, zay avy amin'ny Anna, zay groupe Anna, zay zao. Tsy zany mihitsy no ahafahantsika miditra ny lanitra zany. Fa Jesosy rery ihany. Jesosy rery ihany. Amen. Alléluia. Alléluia. Dia nandeha dia ça veut dire oui Jesosy, l'or et l'argent appartient à Jésus-Christ. Nazavainy amin'izay eo voaziko izy hoe mahatonga Jesosy zany teny hoe ny vola sy ny harena izy dia an Jesosy. Dia le hoe serviteur et brebis appartient de Jésus. Ça veut dire reo ondry sy mpitarika reo ny vola jereo fotsiny ny ondry jereo fotsiny reo mpiangonao mpiangonanareo fa misy eo manan-karena, misy eo manam-bola, misy mananantonona, mina samy manany asany fa reo amin'izay zany ampiasain'ny tompo ka sy ny fanahy masina dia manome vola. Alleluia. Reo ka sy ny fanahy masina dia raha ohatra ka ianao nanompo an Jesosy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia reny ka sy ny tompo le olona dia ino manome maimaim-poana. Zay mahatonga Jesosy teny l'or et l'argent appartient de Jésus. Zay vao azoko izy nanazava teo, azoko ny teny fanahy masina ambara hoe le hoe vola sy ny harena ho izy an Jesosy dia le ondry sy ny mpitarika ao zany Jesosy no mikasika ny fonireo anome anao. Amen. Satria ny asan'Andriamanitra dia mila vola. Asan'Andriamanitra mila vola. Alleluia. Aoka antsika tsy mila vola, tsy mandray marina antsika tsy mandray vola amin'ny ondry, tsy manao forcé fa Jesosy no mikasika an'io. Alleluia. Satria ianao tsy maintsy mila vola amin'ny asa zay atao. Dia ny tompo no mikasika n'le ondry ao, ny tompo no mikasika ny mpitarika ao. Amen. Alleluia. Io rehefa fanahy masina mikasika. Halleluia. Rehefa fanahy masina mikasika na trano foin'olona omenanao mpanompon'Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe katsao aloha Jesosy voalohany indrindra. Ny asan'ny tompo aloha atao voalohany indrindra. Jesosy aloha atao voalohany indrindra. Aza olona ny atahorana. Raha olona hisakana anao, tsy anao ny asan'ny tompo hisakana hitondra anao, hampiverin-dalanao na hampangatsiaka anao dia hisaraho. Amen. Halleluia. Satria animba ny lalanao any an-danitra, animba ny firaisanao amin'Andriamanitra. Halleluia. Ny hoe kristiana tsy hoe izay tian'olona atao aminao, non, tsy izay mihitsy ny kristiana. Halleluia. Jereo ny mpitarika hatramin'izay ana i Abrahama na Mosesy fa strict amin'ny fanarahana an Jesosy. Raha misy zavatra tsy mety dia miditra aty-atra. Halleluia. Inona no mahampitarika atsika, inona no mampanompon'Andriamanitra atsika? Raha mamatsy ny Koritiana voalohany toko fahatelo zay ngamba, na Koritiana voalohany toko fahatelo, itsika no natao hitsara izao tontolo izao, na hatramin'ny anjely aza atsika atao hitsara. Zany hoe hitsara amin'ny fahamarinana. Halleluia. Tsika tsy mitsara hoe ianona tiatiako satria
zanako io dia arovako na amin'ny zavatra tsy mety atao. Non, 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 non. Tsy izay ny amin'ny Jesosy. Halleluja. Raha mpanompon'i Jesosy ianao dia ny fahamarinana no andehananao. Halleluja. Halleluja. Dia indraindray zany teny amin'olo ianao sarotana. Halleluja. Fa raha vao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, hitanao tsy marina, afaka miteny ianao. Na ininona ho teny ho tenen'olona anao, miteny amin'ny fahamarinanao, Jesosy mahita. Amen. Tsisy firaitsokombakomba miratsiny ao amin'ny Jesosy. No, tsisy an'izany. Fa fahamarinana. Halleluja. Na ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha milaza hoe raha misy ohatra tsy mety anarinao izy mitondra vavolombelona anankiray ianao, tsy mety izy mitondra vavolombelona anankiroa, tsy mety izy eto anatin'ny fiangonana, rehefa tsy mety izy any Jesosy amin'izay sisa. Halleluja. Amen. Tsy hoe mpivavaka dia izay taon'olona anao ataon'olona anao, fa ny hoe kristianina dia mijoro amin'ny marina. Halleluja. Halleluja. Zay zany tiany tompo ambara eto hoe l'or et l'argent appartient à Jésus. Jesosy no mikasika an'ireo olona reo, dia izay mahatonga hoe misy mpanompon'Andriamanitra ampiasainy tompo ohatra, dia le ondry meny Jesosy azy ao, Jesosy no manome le ondry ake. Jesosy mitondra le ondry, reny kasiany tompo amin'izay, dia mahatonga anao ohatra hoe nanangana trano fiangonana ianao, misy mividy tôbila ho anao, misy manome trano ho anao, misy manome tanimbary ho anao, tany ho anao. Halleluja. Zay zany tiany fanahy masina izy miteny eto zany koa fanahy masina teny zay izy le or et argent. Halleluja. Ireo zany kasiany tompo. Indraindray ihany koa raha misy ondry sahirana ihany koa, mpanompon'Andriamanitra ihany koa kasiany fanahy masina anampy le ondry ihany koa. Halleluja. Amen. Tsara ny tompo. Halleluja. Manan-karenana ao amin'ny Jesosy. Ao ihany koa ianao rehefa manompo an'i Jesosy, ao ihany koa nomezan'i Jesosy vady ianao. Halleluja. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao rehetra, fa rehefa ianao manompo azy tsy mety tritrina intsony, dia Jesosy manome vady ianao. Mety olona manompo tahaka anao ihany koa mety tompo anao, olona matahotra n'Andriamanitra tahaka anao. Izy vehivavy anankiray ao izy mpiasa amin'ny TVM izy, mpiasa amin'ny TVM. Mpiasa amin'ny TVM izy. Nitady vady amin'ny internet, nitady vady fa tsy nahita vady, nitady vazana nahirana azy. Nitady vazana nahirana azy. Dia rehefa reraka izy tsy nahita vady, tsy hitako mandeha miditra amin'ny site midy amin'ny rehetrarehetra izy tsy nahita vady, tsy nahazo vady, nefa vazana eritreretra. Dia hoy izy hoe reraka aho izy fa tsy hanao an'ity intsony izy fa tsy hitaditady vady intsony fa hanompo an'i Jesosy. Halleluja. Zay nge mahavoantsika tanory le tsika mihazakazaka aloha zany, mihazakazaka aloha tsika mitady tokantrano. Amen. Sara firy-taona izy vao teraka, 70 taona nahazo zaza. Amen. Omeny Jesosy anao malalaka, omeny Jesosy anao malalaka. Halleluja. Izy tera nahazo vady mpanjaka. Tsika ne sambatra tsika kristiana io, sambatra. Halleluja. Zay mahatonga ny Satana mialina, zay mahatonga ny Satana te hanapotika ny fiainantsika, satria tsika tena tiany Jesosy. Non, je suis fier de mon Jésus. Alléluia. Je suis fier de mon Jésus. Amen, amen. Raha olona andeha hisakana amin'ny fandraisako amin'ny Jesosy dia reraka fotsiny. Amen. Parce que je l'aime. Alléluia. Je l'aime Jésus. Alléluia. Toute ma vie, c'est à lui. Amen.
rehefa nandeha le vehivavy nanao ny asan'ny tompo no ka nitory amin'izay izy nandeha nanao mpiandry zany izy tamin'izay. Amen. Nanao mpiandry izy nanolo tena ho an'i Jesosy. Halleluja. Za zany eto tsy manenjika fiangonana mihitsy, tsy miteny fiangonana mihitsy satria ny rehetrarehetra asan'ny tompo dia samy manana ny fiantsoany tsirairay. Halleluja. Samy manana ny fiantsoany. Mety ianao zao ohatra hoe natsoina anao ohatra hoe izy zany le vehivavy natsoin'ny tompo mpiandry anao asan'ny tompo zany mpiandry asan'ny tompo. Halleluja. Mety misy koa natsoin'ny tompo mpaminany ohatra, mety misy natsoin'ny tompo pasteur ohatra, mety misy natsoin'ny tompo evangeliste ohatra. Halleluja. Tsy azontsika atao anatina bloky anankiray ny fanahy masina fa miasa tsy voalemetytsika amin'ny fiasan'ny tompo zany. Halleluja. Amen. Ka tsy azontsika atao zany hoe mibloky fotsiny hoe ny ato ihany ny marina, ny aritsy marina. Amen. Io samy mitondra ny contrat niditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Dia rehefa nanantona nanao ny asan'ny tompo izy nanao évangélisation, nahita missionnaire ataon'ny tompo tafahoana aminy le missionnaire. Le missionnaire tafahoana aminy norvégienne dia tia azy lehilahy. Jereo fiasan'ny tompo zay taoko hoe Jesosy aloha dia voalohany fa mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Halleluja. Tafahoana izy tany amin'ny fanaovana tafoka masina. Tia azy le lehilahy tonga dia nanambady azy nanao mariazy azy. Iny le vazany tadiaviny nandritra ny 5 taona tany amin'ny internet dia volom-pandaika. Halleluja. Indray andro amin'ny tompo zay indray mandeha tsy ampoizinao. Mety nivezivezy ianao andeha gauche à droite tady lehilahy tady vady tady. Tsy tsika vehivavy mihitsy andeha tady lehilahy. Amen. Ny tompo manome an'io. Jesosy manome an'io. Tsy haiko mahatonga fanahy masina miteny an'izany eto. Halleluja. Omeny Jesosy vady ianao fa miandrasa. Halleluja. Azon'le vady vazaha zay nilainy hatramin'izay tadiaviny hatramin'izay niteraka angamba 2-3 zanan'izy ireo zay vita mariazy, nanana trano, nanana tôbily, manana rehetrarehetra mandeha voyage andafy. Atsika maimaika andeha anambady. Jesosy manome an'io. Rehefa tonga ny fotoananao omeny. Halleluja. Moa misy zava-mahagagatsain'Andriamanitra atao. Moa misy zava-mahagagatsain'Andriamanitra atao ry havana. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Mahay mampisiny tsy misy Jesosy. Mbola Jehovah vombela anankiray koa nareo amintsika eto. Misy ramatoa anankiray anamako izy. Halleluja. Tady vady koa izy satria tiatsika loatra vady anambady vazaha zany. Tady vady izy. Halleluja. Tamin'ny fahatany rano nahazo vady vazaha izy. Dia nandeha France. Tonga France izy. Ay le vadiny zany. Jesosy indraindray dia ataony tonga aminao le izy tena ataony dia io vady ilanao zao. Misy ny olona natsoin'ny tompo tsy hanambady, misy atsoin'ny tompo hanambady. Halleluja. Aza blokena amin'ny toerana anankiray ny fanahy masina hoe tsy hanambady daholo. Halleluja. Non. Misy natsoina hanambady. Halleluja. Misy manao asan'ny tompo manambady izy. Afaka manambady tsona tsara izy. Halleluja. Misy kosa natsoina tsy hanambady mihitsy. Mpitondra tena. Dia le
fantako zany tamin'ny fahazazany efa nisehoan'ny tompo izy, nisehoan'ny Jesosy dia ataoko bloky zany izy nisehoan'ny tompo azy zany, nasehon'ny tompo azy zany dia taiza zaza kamboty. Alléluia. Nahita fahitana zany izy tena hoe fahitana ngezabe nampitolon'ny tompo azy. Dia nanomboka fahatany rano zany izy dia nangetaheta nampy le zaza sahirana kamboty. Dia fiasan'i Jesosy tsy fiasantsika olombelona. Aza mieritreritra anao indraindray tsika mieritreritra hoe ohatra zao raisiko ohatra tamin'ny fiainanao fahatany rano ao. Alléluia. Jésus. Tamin'ny fahatany rano ohatra nanao azafady amin'ny fomba fiteny mety nivaritena anao. Aza mieritreritra hoe tsy eo Jesosy, fa eo Jesosy fa ataony mitranga zany fa lalana lalovanao, salany hoe teteza mida lalovanao, hitondrany anao, misy dingana anafahana anao. Jésus. J'ai beaucoup d'amis, leur témoignage ça me touche. Alléluia. Ny fijoroam-bombela dia manova, ny fijoroam-bombela dia mampangeta hitanao hitady an'i Jesosy. Alléluia. Dia rehefa tamin'ny fahatany rano io izy zany dia netahetany andeha hanambady vazaha. Io misy apetraky ny Jesosy ao anatinao na dia mbola tsy mahalala ianao, lalana ahatongavanao amin'ilay fiantsona. Alléluia. Tsy voatery hoe devoly daholo fa misy lalana hitondrany tompo. Dia rehefa iny zany izy nanomboka hoe hanao an'ilay asa izy hanao an'ilay asa hoe mitaiza zaza. Dia iny moa sakasakana amin'ny fahatany rano amin'ilay hoe tianambady ty ohatr'izao. Dia nitomany tamin'i Jesosy izy hanambady vazaha. Dia nahazo vady vazaha dia nandeha France. Dia mipetraka France dia natao ny taratasy rehetra izy dia vita. Dia nationalité française izy mifampahirizako antsika zany rehetra zany rehefa tonga tany amin'ny vadin'ilay lehilahy lehilahy zany tsy miteraka atsony. Amen. Tsy miteraka atsony le lehilahy fa lehilahy tena tia azy, izy anefa tia hananjanaka, izy anefa tia hanatokantrano. Dia le lehilahy dia zazalahy raha tsy diso zanakatokana dia manana trano be, villa be. Dia tonga any izy ny compte rehetrarehetra tonga dia nomeny an'le namako zany, mana compte bancaire rehetrarehetra tonga dia nisoratra aminy daholo. Fa ny problème tsy miteraka izy nangataka mitombo amin'izay izy hoe esoro amiko lehilahy azafady oh Jésus grand, esoro amiko izy ty lehilahy izy teo nangataka vady avy eo ndray izy esoro amiko. Alléluia. Aina izy rehefa dinina lalana fotsiny tondrany tompo anazy tany France, azoany vola, azoany fitaovana anaovan'le asa fitaizana zaza kamboty. Takatra ny saitsika fevitran'Andriamanitra, tsy takatra olombelona fevitran'Andriamanitra. Aza atao anaty bloky mihitsy ny fanahy masina hoe tsy maintsy zao non. Alléluia. On met dans les box. Indraindray tsika izay le hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Indraindray rehefa tsy mitovy amin'ny fisainantsika na tsy mitovy amin'ny fampiasan'ny fanahy masina amiko ohatra ampiasan'ny fanahy masina ny olona anankiray dia lasa tsika mitsara na miteny an'ilay olona. Izy atsika zany mitsara. Amin'izay fotoana izay ianao miteny ratsy ny fanahy masina satria tsy hitovy daholo ny fiasan'ny fanahy masina amin'ny kristiana rehetra maneran'izao tontolo izao. Tsy hitovy mihitsy. Samy manana ny dony, samy manana ny fanomezam-pahasoavany. Alléluia. Ny antsoan'ny tompo azy hitaiza zaza kamboty.
Zay ny antsoany an'ilay ramatoa. Zay ny taony. Fanomezam-pahasoavana zany. Ny androany izy nivavaka an'io lehilahy io hoe esory amiko Jesosy sady an-dranomaso izy. Satria tsy ahitany fiadanana, tsisy zanaka, tsisy inona. Raha pitsony iny le lehilahy maty. Amen. Mitandrema rehefa mpanompon'Andriamanitra miteny, fais attention. Halleluja. Rehefa mpanompon'Andriamanitra miteny ka mpanompony Jesosy olona io, mitandrema ianao. Parce que tout ce qu'il dit, Jésus va le faire. Amen. Indrindra hoe misy antso iatsony tompony olona io ampiasainy, mitandrema aza manao tao foana. Za zany eto fianarana nataontsika fianarana. Aleo mangina akombony. Halleluja. Maty le lehilahy. Efa nifindra aminy ny fananana rehetra, nifindra aminy ny compte bancaire rehetra, ny anarany tamin'ny na izy ary mitantara an'izany izy na izy tsy tena hoe tsy nampoizy zavatra izay hoa le izy zany Jesosy no mitondra ny zavatra rehetrarehetra, aza zao rehetrarehetra. Izy le hoe tompony vola sy ny arena. Tout est possible devant Dieu. Izy tsy nanampo an'izany. Ay le izy zany fiasan'Andriamanitra amindra ny compte, anana compte izy, efa lasa nationalité izy. Vao maty le lehilahy. Azy amin'izay ny fananana rehetrarehetra. Navita trano izy geza be, itezainy zazakamboty amin'izay amin'izao. Est-ce que tu crois? Alléluia. Jésus est grand. Tongava neto hoe Jesosy mpanan-karena indraindray tsika miazakazaka miarena an'izao tontolo zao. Miasa maraina atoandro hariva. Je cours pas derrière l'argent. C'est ça Dieu a dit, Jésus a dit, il a dit ça, il a dit ici. Miteny aminy hoe ny vola ho izy manaraka anareo. Vola manaraka atsika fa tsy tsika ny manaraka ny vola. Au contraire ankehitriny.
mandao anao Jesosy. Amen. Tsy mandao anao. Halleluja. Nahitatsika ny Abrahama no tahin'Andriamanitra. Efa ola voaositra Andriamanitra ka mandeha amin'ny fahamarinana. Jesosy momba azy. Hitatsika Abimeleka, fa izy anaran'le mpanjaka iny. Nandainga Abrahama hoe ataoko anabaviko anao satria natahotra Abrahama. Fatatsika le tantara. Fa noho ny Abrahama voaositra Andriamanitra. Dia Abimeleka saika hoe hiaraka amin'ny Sara. Hiaraka amin'ny Sara. Fa Andriamanitra ny arivan'iny seho tamin'ny Abimeleka hoe avereno izy ny vadiny Abrahama. Fa mpaminaniko io. Vadiny io fa tsy azonao irana. Ka zany izy tsy nahalala. Nefa le ray tsy nahalala. Fa noho ny fiarovana fitiavan'Andriamanitra ny Abrahama. Nahoana Andriamanitra tsy nandeha tany amin'ny Abrahama hoe inona ty zavatra ataonao ty? Fa tany amin'ny Abimeleka. Satria mpanompo malala eo amin'ny masiny Abrahama. Dia nohony izay zavatra zay hoe ay mpanompon'Andriamanitra, mpaminan'Andriamanitra Abrahama. Halleluja. Natahotra Abimeleka. Natahotra dia nanao fanekena taminy rehetrarehetra nomeny azy. Halleluja. Dieu est grand. Il est grand. Amen, amen. Aza matahotra ny miaraka aminy. Izy tompony arena sy ny vola. Zaho zany miteny foana zaho tsy matahotra zany, tsy hoe miriaria fa matoky an'i Jesosy koa. Matoky azy. Halleluja. Na tsisy na 5 francs matoky azy. Halleluja. Satria ainy ataony zavatra rehetra. Amen. Halleluja. Misy namako anankiray ihany koa. Halleluja. Izay mameramera. Rehefa ninazy indray zany efa manana ny tokantranony izy, nationalité française izy, manana rehetrarehetra izy, nananjanaka anankiroa. Dia le vadiny indray zany vazaha vadiny izy tsy niasa tamin'izany fotoana zany ny zavatra rehetrarehetra zany any vadiny, ny trano nipetrahan'izy ireo andrafozany. Izy tamin'izany mbola tsy nalala ny tompo. Ny vadiny nandao azy, nirafozany nandroaka azy, tsy azo mipetraka amin'ity trano ity tsononareo. Izy tsy manana inonina, nanana salon de coiffure izy, nikatona hatramin'ny salon de coiffure. Nikatona hatramin'ny salon de coiffure. Tsy hitany tsony lalakalehana. Hatrany an-dalana izy nandeha nangataka, nefa olona nana salon de coiffure. Nangataka nataony, vadiny nanary azy, miaraka amin'ny vehivavy hafa. Lasa nivaritena ny hafarana. Izy tampivarotan-tena izay nataony. Nisy lehilahy anankiray Amerikana, iny nanampy azy. Dia mieritreritra indraindray tsika hoe ny zavatra rehetra mitombo miara-miasa mahasoa. Fa nataony tompo fitaovana zany hanampy azy, hijery trano kely nanofatrano azy, hikarakarano taratasy niaraka aminy andeha amin'ny Amerika. Halleluja. Fa eo amin'ny fotoana hikarakarana ny andehanany zany, Jesosy ny eo taminy amin'izay zany. Efa kivy zany fa tsy tantsony ataony. Efa nangataka natrany an-dalambe, na ny olona gaga ianao nanana salon de coiffure zao ny hafaranao. C'est ça la vie. Indraindray ianao zany mandalo ady mafy, ady sarotra, ady tsy maintsy misy zany. Brisen'i Jesosy, nefa olona nanakarena.
fanamboarana zay. Fa raha ianao mifikitra amin'ny Jesosy foana, Jesosy manandratra anao. Iseho taminy toko satria efa tsy hitantsony inona ny ataon'ilay olona saika tondra azy an'Amerika indray voasakana. Ay Jesosy mihitsy ny sakana. Sista hoe nanampy anazy nanome trano, sakafo, nampianatra ny zanany sy ny sisa dia ny sakana ny tompo amin'izay. Dia tsy vadinao io fa ho lanimbanao rehefa tonga any. Izany hoe tsy avy amin'ny Jesosy zany dia lehilahy. Iseho tamin'ny tompo dia nanova ny fiainany rehetrarehetra lasa mpanompon'Andriamanitra izy amin'izao. Tory an'i Jesosy fa manomboka amin'ny stable ny fiainany. Izany daholo ny lalana miaraka amin'ny Jesosy, izy ny tompony harena. Misy ny zavatra tsy araka ny sitrapony dia ravany aloha, ravany dia fiainam-baovao. Na koa hoe départ zéro anao tsisy inona dia Jesosy koa manandratra anao. Izany angeny lalovan'ny Davida mpanjaka. Taizany isan'ny Davida tany amin'ny fiandrasana ondry. Tany isan'ny Davida. Andriamanitra nanandratra azy. Izany lalana miaraka amin'ny Jesosy. Ka aoka antsika tsy hazakazaka alohan'ny vola, tsy hazakazaka amin'ny vola. Raha ianao zany mihazakazaka amin'ny vola, manontany antsika hiasa ohatra ianao maraina sy hariva. Hiasa anao tsisy hipetrahana, dia fotoana manao ahoana hivavahanao. Fotoana manao hiresanao amin'ny Jesosy zany resanao amin'ny fanahy masina. Manana 24 heures ianao. Fotoana manao ona amin'io zany no hiasanao sy hivavahanao. Sa le 24 heures omeny Jesosy ataonao hiasana daholo. Satria Jesosy ny manome vola. Manome vola izy fa tsy amin'ny alalan'izany mihitsy hoe ianao mihazakazaka hoe reraka dia tena kahony ny vatanao manontolo maraina mandrakariva ny andro ianao. Amen. Za tena gataka amin'ny tompo hoe meo Jesosy asa fako manompo anao. Raha vao asa ka préoccupé za tsy manao miala za miala amin'ny asa. Satria fandroka be le izy. Fandroka. Amen. Izany hoe le nofo no mandeha aloha miasa ianao ilaina le vola. Tsy mandanja any ilaina le vola. Fa moa ve ianao miasa io manana fotoana relation amin'ny Jesosy. Nangataka amin'ny tompo mihitsy meo asa afako manompo anao tompo. Afaka miasa. Alleluia. Ny rava afaka makaina n'olo matory dia avy eo mivavaka. Amen. Fa tsy izy zany hoe matory mifo fotsiny ianao matory mifo dia ho tahina. Fitahina avezana azonao. Fa le fitahina nge misy ihany koa fitahina avy amin'ny Satana. Misy fitahina avy amin'ny Satana nefa tsisy fiadanana azonao fa amin'ny Jesosy miadana ianao misy fiadanana. Alleluia. Misy fotoana brisen'ny tompo tena hoe 3 fois par semaine fotsiny miasa. 3 fois par semaine. Fa men Jesosy foana ny fatrano, men sakafo, maneva vola amin'ny fianakaviana. Betrelety 3 fois par semaine miasa zany, tsy ampy mihitsy, tsisy ninona. Nefa magaganao misy foana ny sakafo, magaganao afaka foana ianao manomeny ankonana. Halleluia. Satria indraindray le asa occupé anao. Amen. Kamba mambolany maro ny asa ohatrena mantaonana. Amantaonana. Halleluia. Fa na dia kely ohatry zany ny asa ko za tena tsy ataoko ambany zavatra ny fandraisako amin'ny tompo zany. Halleluia. Tsy hoe zany mafimena ohatry zany zany fa le ho any an-danitra dia tsy maintsy miezaka ianao zany. Miezaka. Halleluia.
sendra tsy mihinana anao vokan'ny tenin'Andriamanitra. Satria tsy mofo ihany veloman'olona fa ny teny rehetra loka ny vavan'Andriamanitra. Indray koa anao tsy mety Jesosy sakafo izany toetranao. Na zaza tsy manampo hoe afaka tamin'ny za zany raha vao tsisy sakafo dia mitototo etsero fa afaka anafahan'ny tompo amin'izany. Halleluia. Tady vola etsero nefa le trosa tsy avy amin'ny Jesosy ihany koa. Afandrika ny Satana zany. Amen. Ka amin'izao fotoana amin'izay zany le fijoroana olombelona narahantsika teo hoe izy zany natao cérémonie, natao zareo hoe atolotra ho zanaky ny Sirène des Eaux, zany hoe atolotra ho zanaky ny fanahy zava-midrano. Dia le fanahy zava-midrano miditra tao aminy zany le fanahy. Dia izy amin'izay zany le fiainany lasa chaos total. Avatantsika rehefa Satana miditra ao dia fiainanao le ao anatin'ny fahadalana rehetrarehetra, fisorontoka, tsangatsangana. Fa nitady délivrance izy dia nafahan'ny tompo dia izy nahita ny tompo nampahitany zavatra be dia be. Mbola hitantsika ny tohin-drapitso ihany koa. Amen. Hitantsika ihany koa ny tohin-drapitso zany fa izay zany no tiany tompo ambara amintsika hoe amboary le fiainanao aza miazakazaka aloha ny Jesosy. Aza miazakazaka aloha ny Jesosy. Amen. Ohatra zao zao teo mbo tsy nanana an Jesosy dia miasa maraina sy hariva. Tsisy fiainam-bavaka zany. Non, tsy anday eo tsisy fiainam-bavaka zany. Matory mifo ihany. Fa rehefa nanomboka nikasika ny tompo voalohany aloha zany mbola tsy nalaza satria maro ny zavatra mbola tsy fantatro. Fa rehefa teny ampandehanana iny nalala aive zao ny clé, aive zao ny fanarana ny tompo. Fa na ny fotoananao angalarin'ny devoly, ny herinao angalarin'ny devoly. Amen. Mila mana zany le fahazavan-tsaina. Fahazavan-tsaina aizanao mandamina ny fotoananao, aizanao mandrindra ny fotoananao. Normal ve kristiana anao nefa tsy hamaky baiboly mihitsy? Normal ve kristiana anao nefa tsy hivavaka mihitsy? Amen. Hivavaka antsika zany amin'izay fijorombelanteo zay, hivavaka amin'ny tompontsika, hangataka amin'ny tompontsika mba tsy hiazakazaka alohan'i Jesosy. Raha vao anao tia vola dia miazakazaka alohan'i Jesosy. Raha vao vola nataonao voalohany miazakazaka alohan'i Jesosy ianao na tianao na tsy tianao. Raha tia vola zany tsika, fitiavam-bola diso tafahoatraloatra dia fahotana. Afaka mampiasa vola tsika, afaka mikirakira vola tsika, afaka miasa fa tsy mihoatra. Amen. Ka hoe le fitadiavanao lasa mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ianao miasa lasa tsy hanana fotoana iray amin'Andriamanitra. Dia azonao koa nefa le vola avy eo tsy hitanao makaiza. Hitantsika amin'izany efandrika Satana. Azonao le vola tsy hitanao mandeha makaiza. Io raha vao tsy eo Jesosy, rien. C'est foutu rien. Mety androany ianao mahatsangatsanga. Fa raha vao tsy eo Jesosy zava-poana ny rehetrarehetra. Alléluia. Aza tia vola loatra. Aza tia vola loatra ianao. Aoka ny volany anaraka anao. Amen. Hivavaka antsika, hifona aloha antsika raha ohatra ka ao anatin'izay fitiavam-bola zay. Dia avy antsika mangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy ianao miteny hoe fa ianao manan-karena, anao manam-bola. Mangataka hoe izay Jesosy mba omenao vola zay sahaza anay. Amen. Afaka angatana zany le havana.
Zahay tsy mitory ny prospérité, tsy mitory le fitiavam-bola loatra le zavatra ny tany aho fa manambara hoe ilaitsika le vola, ilaina satria ilaina miasa an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa dia mitahy fa tsy ame lalany hoe ny nofinao no mitarika anao dia adinonao Jesosy, lasa iny ny hazakazanao voalohany. Inao fa mazava amintsika le izy fa afaka tsika raha ilay tsara indrindra any an-danitra ao. Saotranao Jesosy ao amin'ny fijoroana vombela izay nomenao teto, saotranao Jesosy eo ny amin'ny fanazavana rehetra. Tombo mifony eto anatrehanao raha misy zavatra nataoko tsy araka ny sitraponao, mifona eto anatrehanao Jesosy ao ny amin'izay rehetra tsy nakasitranao ka nataonay Jesosy malalo, ny amin'ny fitiavam-bola, ny amin'ny fitiavan-karena diso tafahoatra loatra Jesosy ao. Mifona zay Jesosy ao, mifona zay dado mamindrafo aminay amelany elokay. Tombo ataovy zay anana fo may mionina amin'izay anananay Jesosy ao. Ay andamina ny fotoananay, ay andamina ny asanay Jesosy malalo, ka tsy ny vola no ataonay voalohany satria ny vola dia Andriamanitra kely. Hoy ianao tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo Jesosy malalo. Tsy nataonao nitovy daholo ny fiantsonanay fa samy mana ny antsonao anay. Kanefa kosa Jesosy ao ataovy ionina izahay, ataovy tsy hankina amin'ny vola izay Jesosy fa hiankina aminao. Esory aminay Jesosy ao ny fitiavam-bola rehetra, esory aminay Jesosy ao ny fitiavan-karena. Faoka izay Jesosy atoky ianao zato isan-jato, aoka izay Jesosy atoky fa hainao ataony zavatra rehetra. Jesosy hainao ataony zavatra rehetra Jesosy ao, na tsy manana ary izahay, na dia tsy manana inona ary izay Jesosy ao, dia hainao manandratra anay tahaka ny Davida dia tsy nanana inona fa nasandratra ao tonga mpanjaka. Halleluja. Samuela dia tsy nanana inona fa napetrakanao tao amin'ny Elika tonga mpaminaninao. Tombo malalo. Isaoly dia tsy nanana inona fa nataonao tonga mpanjaka ny Israely ka nanana ny miampy. Hainao ataony zavatra rehetra Jesosy, hainao atao Jesosy, ka ataovy izay Jesosy hiankina aminao tanteraka, tsy hazakazaka amin'ny zavatra ny tany, tsy hazakazaka amin'ny zavatra ny tany Jesosy ao, satria ianao ny vola no manaraka anay, ny arena no manaraka anay. Kaoka izay hiankina aminao Jesosy, hikatsaka ny fanjakanao, hikatsaka ny lapanao Jesosy, hikatsaka ny idiranay mifanjaka ny lanitra tombo, fa tsy ny zavatra ny tany amaimay anay tombo. Meo anay izay sahaza anay tsiraray avy, meo anay izay rehetra ilainay Jesosy, omeo ny zanakao Jesosy, izay rehetra mangetaheta, ao ny maniry anana vady, ao ny maniry anana zanaka, ao ny maniry anana tokantrano Jesosy ao. Ianao manome an'izany amin'ny fotoanany, manome an'izany ianao amin'ny fotoanany Jesosy, amin'ny fotoanany izy ianao. Aoka izay Jesosy tsy hazakazaka aloha, aoka izay Jesosy tsy hazakazaka aloha, fa hiandry ny sitraponao, hiandry ny sitraponao. Raha misy mangetahita te hanana vady Jesosy malalo, ianao no manome an'izany amin'ny fotoanany, amin'ny fotoanany ianao. Raha misy te hanan-karena, te hanan-bola, ianao Jesosy no mahalala izay mety aminay, izay mety aminay Jesosy. Aoka ty antehitra amin'izany izay, fa izay sahaza tononanay Jesosy nomenao, izay sahaza nomenao Jesosy malalo. Halleluja. Misaotra fanay Masy, misaotra fanay Masy, misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra fanay Masy. Amen, 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 amen. Misy teny meny fanay masina ato amin'ny Matthieu 11 verset 10
Musau Matthieu 11 na Matthieu 10. Matthieu 10, 34 Matthieu 10, 34 hatramin'ny faharoa amby efapolo aminaran'i Jesosy. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinatovavy amin'ny rafozan'ny vavy, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalo. Andininy fahafito amby telopolo izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitiany mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-pitiany olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka na dia erany kapoaka ihany aza ho sotroiny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo manaty koa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Amen. Tsy haiko ny antony mahatonga amin'ny fanahy masina manome ny tende ny eto amin'ny andininy fahafito amby telopolo ny nomeny aho hoe raha misy izy tian'ny ray na reny mihoatra ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy. Halleluia. Misy tian'ny ray ny reny mihoatra n'Andriamanitra, mihoatra n'Andriamanitra dia tsy mendrika ho azy, tsy mendrika ho an'ny tomponsika. Halleluia. Raha tiantsika loatra zany ny ankonantsika, tiantsika loatra ny zanatsika mihoatra an' Jesosy, adininao Jesosy. Ohatra zao raisiko ohatra ohatra zany zao hoe miasa zao zany ho an'ny zanako, ho an'ny ankohonako, dia tsy manana fotoana ntsony ao an' Jesosy. Alleluia. Mbola resaka vola ihany eto tenenin' Jesosy eto. Tianao ny ray aman-drenao, tianao ny zanakao mihoatra noho ny Jesosy. Tsy manana fotoana ianao zany satria ohatra raisiko ohatra le teo hoe ohatra ny zanako zao hianatra, ohatra ny zanako mila akanjo, mila lamaody, mila manara-damaody ny zanako, dia tsy maintsy mihazakazaka mitady vola anaovako izay afa-pony zanako, anaovako izay afa-pony fianakaviako, anaovako izay afa-pony raika-po amiko. Zay ny tenenin' Jesosy eto. Izay tian'ny ray na reny mihoatra ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy, satria tianao loatra ray aman-drenao, tianao loatra ny zanakao, dia ambiny zany Jesosy fa le ankonanao no voalohany. Alleluia. Dia tsy manana fotoana anao ho an'i Jesosy, manaraka ny volanao lany amin'ny zavatry ny tany fa tsy ho an'i Jesosy. Amen. Dia io tsika hoe ataoko izay ampanankarena ny ankonako, nareraka fotsiny eo tsika. Alleluia. Ataonao tianao tafavoaka daholo ankonao rehetrarehetra, inona hoe Jesosy ny soazonao raha azonao zao rehetrarehetra zao. Zay ngeny izy eto.
efa very ny fananao. Miazakazaka anao amonjy ny ankonanao amonjy ny zanakao amonjy arakaraka an'izay. Vakeo ny amin'ny farany eto izay mamonjy ny aino izy no amery azy ary izay mamery ny aino no ny amiko dia azo azy. Ataonao avovonjy ny ainao sy ny ankonanao dia ataontsika zao ny ataontsika zao ny ataontsika. Dia zavatra an-tany ataovy malaky zao ataovy zao nefa fananao amin'io andeha ho aizy ho very. Afaka ataontsika manome ny antonony sahaza ho any ankonantsika fa raha avery ny fananao le izy tsisy eritreritranao intsony fa dia efa hoe tsy maintsy ho tafita ihany, tsy maintsy ho tafita. Ma io Jesosy no manampy an'io atafitan'ireo zanantsika reo. Na io hoe tijo ny zanantsika io apetraka antsika amin'ny Jesosy, Jesosy miditra tsehatra. Halleluia. Izy no miditra tsehatra. Amen. Mikarakara an'ireo zanantsika reo. Fa ny problème antsika tsika no mamoniny aitsika. Tsika no miazakazaka fantatra te havita. Tsy vitantsika io ry havana. Halleluia. Tsy vitantsika. Raha vitanao ray ngamba ho vitanao. Tratranao ny tratranao aina tony ahoana zany avitanao zany na manainanao trany. Zay mahatonga Jesosy tiava antompo Andriamanitra amin'ny sainao, amin'ny herinao laninao amin'ny fitadiavam-bola tsy mijanona tsy mijahatra. Halleluia. Tsisy repos. Amen. Dia ny herinao lany herinao. Ny fahatanranao rehetra laninao amin'izay zavatra izay fa tsy manana herintsony ianao anompoanao ny tompo. Nefa izy ny tena Andriamanitra tiava ny tompo Andriamanitra amin'ny herinao rehetra. Izay tiany zanan'ilay na zava mihoatra ny fitiavana dia tsy mendrika ho ahy ao anatin'izay daholo zay. Zay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Mila mitondra ny azo fijaliana ianao. Mitondra ny azo fijaliana. Indraindray tsy haintsika hoe inona ilay azo fijaliana entsika io. Azo fijaliana hoentinao ohatra. Ny zanakanao hoe mila ohatra hoe ny zanakao mana fahampiana ilay zanaka. Manao ny rehetrarehetra anao ho an'ny zanakanao. Amen. Fa ny fotoananao nisy fotoana efa mijorombela teto hoe mpanompon'Andriamanitra anankiray. Ny zanany izy ao anatin'ny adalàna. Ny zanany mbola kely dia efa natsoiny tompo izy. Hoe mitokana. Ny zanany io tsy fantany hoe anao ahoana ireo zanan'ireo ny avenira ny écolage ny sisa. Na jany tompona hatramin'ny asa tsy miasa izy mivady. Mety hitenitsika hoe mpanompon'Andriamanitra ihany zany. Fa ianao mety ho tsoiny tompo ihany koa ianao. Misy atsoiny tompontsika fa mbola mihazona ilay zavatra ny tany. Tsy afaka miasa mihitsy Jesosy. Tsy afaka miasa, tsy ako mahatonga tompony teny le fitiavam-bola eto. Le fitiavam-bola diso tafahoatra loatra. Misakana ny diranao ny lanitra. Misakana amin'ny asan'Andriamanitra. Ny tompo aloha atao voaloha dia manaraka foana eo. Halleluia. Samina jany tompo tsy miasa izy mivady. Ina zany hoaninao rehefa tsy miasa. Raha te hanaraka an'i Jesosy ianao tena andeha hiditra ny lanitra, tsy maintsy mandalo an'izany. Tsy maintsy mandalo an'izany. Halleluia. Fangery firina, tsy fisina. Amen. Zany gaga ny olona hoe miadana satria manano Jesosy. Miadana anatin'ny fotsikato miadana fiadanana. Jereo tsy tonga hitondra fiadanana izy ao fa sabatra. Le fiadanana teny le fiadanana teny dia le fiadanana ambony tany. Fa le fiadanana izay nomeny amin'ny mpianatra dia ao am-potsika. Amen. Zay tsy azon'izao tontolo izao raisina. Io le fiadanana tsy mitady ny tambony amin'ity tany ity le arenan'ny tany.
fa mbola nitady asa ihany, zay asa nandehanany sakanany tompo, zay asa nandehanany sakanany tompo. Mila manao ny asako anao zany tompo. Lasa izy andeha nitokany ny zanany amin'ny tsy fantatra hoe anao ahoana ny fianarana sy ny sisa. Zaho izy ny tompo miandraikitra andreo. Halleluja. Zaho ny tompony mandraikitra andreo. Halleluja. Niditra izy nasain'ny tompony fahadianana efapolo andro, nasain'ny tompony fahadianana 2 mois. Izy le vadiny amin'izany efa tsy nanaiky fa ny tompo mihitsy ny teny anazy hoe raha ianao tsy manaiky dia alaiko mpanompo, fa mpanompo ny atrokany. Amen. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra antsika raha misy ny fitiavam-bola. Tsy afaka. Fa ny tompo no mandamina an'io. Ny tompo no manome izy na ny njoko olombelona amintsika rehetrarehetra teo. Tsy tsika no miazakazaka aloha. Halleluja. Misy asa omeny tompo antsika, mety amintsika sahaza amintsika ahafahantsika manompo, ahafahantsika manao ny asany, dia tsara zany. Fa misy asa tsy ahafahanao manao ninninona mihitsy, tsy hivavaka anao satria anao ninona fa hiasa fotsiny tontolo andro miainanao rehetrarehetra. Dia ahoana zany ny fanahinao amin'izany? Amen. Fa amin'izao le mpanompon'Andriamanitra fifaliana tsy fifaliana tafavoaka ny zanany sady manompo an' Jesosy izy rehetrarehetra. Inona ny zavatra tsy ananany? Zay hitako hoe tsy maintsy mangiry firy aloha anao voalohany. Zay ny fanamboarana, zay vao misandratry. Fa tsy izany tonga dia sandatra aloha anao dia avy eo amin'izay anao tombe am-ba. Halleluja. Ka mila zany tsika mitandrina amin'ilay fitiavam-bola. Mila mitandrina amin'ny fitiavam-bola. Halleluja. Mila tia an' Jesosy mihoatra ny zavatra rehetra. Tia an' Jesosy. Tia an' Jesosy mihoatra ny zavatra rehetra. Mbola manazava izy izay mandray anareo izy dia mandray ahy. Zany hoe mandray ny mpanompon'Andriamanitra zany. Dia manome izay mandray mpaminany izy satria mpaminany izy dia andray valim-pitian'ny mpaminany. Izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovo ny manome rano mangatsika na dia eran'ny kapoaka ihany aza ao sotroiny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy. Dia lazaiko aminareo mana tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Amen. Zay manome anao zay kely anananao, zay ny asanao, zay asany mety tompo anao sahazanao na kely ary. Ina no meso mpanompon'Andriamanitra, ina no ny asan'Andriamanitra, fa laninao ohatra ny lany fotsiny amin'ny zavatra hafa, lany amin'ny ankonanao, lany amin'ny zanakanao, dia izy any an' Jesosy. Dia ina no tahiry Jesosy anao amin'izay rehefa avy eo. Amen. Fa le izy zany manome Jesosy anao, miasa ianao, miasa antonony zany sy sahazo anao zay dia anome zo aza mijery hoe kely dia karamako tena kely zao, anome izy no an' Jesosy. Halleluja. Mba hitahina anao dia aza diso fitiavam-bola loatra, aza diso fitiavam-bola loatra. Fa Jesosy mahay manome zay sahaza antsika zany. Amen. Manome ny sahaza antsika amin'izao. Misaotra an' Jesosy. Mino fa voaraitsika ny hafatra, voaraitsika ny hafatra satria ny vola tompony vola sy harena Jesosy. Aza manahy ny havana, aza manahy amin'ny vola. Fa io no mahalatsaka be dia be mpanompon'Andriamanitra, io no mahalatsaka be dia be kristiana noho ny amin'ny vola. Noho ny amin'ny vola. Mila ianao briser Jesosy amin'io vola io, tsy ho tia vola intsony. Amen. Efa ianao tsy tia vola zany, tsy tia matin'ny vola zany. Tsy matinatiny hitady asa hoe tolo tanao ka dia hiasa foana tsy hanana fotoana amin'ny Jesosy.
hoe fanamboarana daholo zany mpanompon'Andriamanitra mila tsy tia vola, manana ny atony dia mifaly satria fahotana raha vao diso fitiavam-bola loatra. Amen. Saotra ny tompontsika amin'ny fotoana rehetra nataontsika teto, niarahantsika teto, ny fampianarana, ny fizarana. Alleluia. Vavaka antsika. Eny Jesosy malala misaotra anao lehibe indrindra ny amin'ny teny hafatra fampianarana izay nomenao teto. Ary mbola mamerina foana ianao Jesosy mba tsy hitiavanay ny vola mihoatra anao Jesosy, satria ianao no tompony vola sy ny arena Jesosy. Jesosy malala, ataovay netry tena zahay, ataovay iony izay Jesosy malala, ka ianao no ataonay voalohany amin'ny zavatra rehetra, ho tianao amin'ny fonay rehetra, mierinay rehetra, amin'ny sainay rehetra Jesosy malala. Ianao no ataonay voalohany Jesosy malala, esory ny fitiavam-bola Jesosy, esory ny fitiavan-karena Jesosy, esory ao anatinay Jesosy, ny fanandevozan'ny vola rehetra Jesosy dia efa roanay sy titiny amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay Jesosy. Esory Jesosy ny fitiavam-bola, esory Jesosy ny fitiavan-karena, esory ao anatinay Jesosy. Vaoka ianao ny toetra ao anatin'ny fonay, ny asan'ny devo sy fironga rehetra mitondra Jesosy, mitondra fitiavam-bola ao anatinay Jesosy dia efa foananay, ary esorinay ongotanay amin'ny herinao, amin'ny rano, amin'ny afonao mandoro mandrava Jesosy. Esory ngoto Jesosy, tapatapana amin'ny herinao, amin'ny afonao, torana amin'ny afonao Jesosy. Hiala ao anatin'ny fonay Jesosy ny Andriamanitra kelyn'ny vola, hiala ao anatin'ny fonay Jesosy ny Andriamanitra kelyn'ny vola, miongotra, 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 miala, miongotra ao anatinay Jesosy. Vaoka ianao no anjaka Jesosy, vaoka ianao ny anjaka ato anatinay. Eto koa izay Jesosy dia androka ihany koa ny fanahy ny zazavavitrano, ny fanahy ny sirany dezo rehetra, dia efa dorana amin'ny afonao, ny afonao mandoro mandrava ny asan'izy ireo, ny velam-pandrika alefan'izy ireo izay mandavo tanora maro, maniva tanora maro, rava ny asan'izy ireo, fironga nentan'izy ireo, dorana amin'ny afonao Jesosy, dorana amin'ny afonao Jesosy, satria ny afonao dia afo mandoro, ny afon'ny fanahinao masina dia afo mandoro, afo mandoro, afo mandoro, mandoro Jesosy ny fanahy ratsy rehetra avy any anatin'ny rano, ny fanahy Jezabela, fanahy Reine de la Côte, fanahy crocodile, fanahy manambady, dorana amin'ny afonao Jesosy, lay afonao mandoro, lay afonao mandoro, mandoro ny asan'izy ireo, ny cérémonie rehetra ataon'izy ireo, ny évocation rehetra ataon'izy ireo Jesosy, dorana amin'ny afonao, dorana amin'ny afonao, afonao mandrava, afonao mandrava fanahy masinao. Ravana amin'ny afonao, ravana amin'ny afonao Jesosy, izay rehetra Jesosy ataon'izy ireo Jesosy, andrindra amin'izao alina izao Jesosy, izay rehetra ataon'izy ireo, ny cérémonie, ny évocation ataon'izy ireo Jesosy, ny cantation ataon'izy ireo Jesosy, dorana amin'ny afonao, dorana amin'ny afonao, dorana amin'ny afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina mandoro, afon'ny fanahy masina mandoro, ny fanahy mena rana, dragona rehetra dorana amin'ny rano, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandrava, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandrava, mandrava ny asan'ny mena rana rehetra, ny asan'ny dragona rehetra, ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta, ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy sorcier, femme Sabina, dorana amin'ny afonao, ny afonao mandoro Jesosy, ny afonao mandoro Jesosy, ny fitaovana rehetra ampiasain'izy ireo Jesosy, ny avion rehetra ampiasain'izy ireo Jesosy, dorana amin'ny afonao, afonao mandoro, afonao mandrava, afonao mandoro, afonao mandrava, rava ny asan'ny maizina, rava ny asan'ny satana, rava ny fongany rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofena fy Nazareta. Halleluja, halleluja, saotra fanahy masina. Eto koa izay dia androka Jesosy, ny fanahy rehetra mitondra fahatezerana, fialonana, fiatsaram-belaty, miala miongotra ao anatinay, fanahy friariana rehetra dorana amin'ny rano, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, izay rehetra manafoka ny fisainanay Jesosy, ao anatin'ny fisainanay io Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy
Jesus mandor fisaina na maluto rehetra fisaina makala rehetra fisaina metsara velaty rehetra dorana amin'ny rano Jesosy rano Jesosy mandor rano Jesosy mandor rano Jesosy mandor Hallelujah Hallelujah Soto falemas Hallelujah merci Saint-Esprit Soto falemas chanter ça. Alléluia. Tena fanamasina menamena. Alohan'ny maranatsika fotoana iran'izantsika. Yahweh. You are the God who was, who is, and is to come.
marana ny fotoanantsika misaotra ny tompo amin'ny fanatriana. Raha nay tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao ny fanatrianao teto, misaotra fanahy masonao ny amin'ny fampianaranao, fananaranao fa na dia izaho ary dia mbola teneninao anatin'izany satria tsisy afa-bela izay tsirairay avy ao anatrianao. Ka misaotra tompo fa miteny mandrakariva ianao, mananatra ianao, mampafantatra ianao, manamboatra ianao, manitsy ianao Jesosy. Ka dia saotra dia raha laza Jesosy atodro anao, anao izay hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen, 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 amen. Adiraina Jesosy saotra amin'ny tompontsika fanatrehany. Raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy tompo dia miverina entsika raha-pitso tahaka an'izao ihany koa. Amen. Da iny Jesosy daholo tompoko.